this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope. Imafia besono talunque akaiky pamonjy Tatuja kanirande tsy maintsy tafita fakaiky pamonjy Mbola azonao atao hiterana Jesosy eny amin'ny lanitra amin'ny fifaliana. Mbola azonao atao fantatro zao finisy ny tonga fa fantatro efa aiky zany. Mbola azonao atao nampamon'olona ary ianao, nampamon'olona irikiriny ary ianao. Mbola azonao atao zany, mbola azonao atao mitonga ny an-danitra, mbola azonao ioarana re olona efa nivavaka hatramin'izay. Sireo ny loko ny vitany mbariry tarafiny maso andro milentiky maeleza ianao hatrakao milo de manjinony atsara ny lalitsito ao anatiny mafy masehony anao naleleny voninahiny. Changing me and changing you. We have come with all the gods. Oh, let the ancient words impart. Hallelujah. Amin'ny fifaliana lehibe no iara-banantsika rehetrarehetra indray androany ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny andro sabata mahafinaritra ity mifaly indray mahita anareo rehetrarehetra, mifaly indray miaraka aminareo androany manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetrarehetra isa-tokantrano isa-batan'olona n'aiza toerana misy ianao mifaly izay mandray anao androany, mifaly izay miaraka aminao androany ary raisinay tena hoe fahasoavan'Andriamanitra mihitsy zao tongavanao eto zao tsika rehetrarehetra eto androany dia hiara hisaotra an'Andriamanitra satria na izahay na ianao dia samy nandray anjara fahasoavana, samy notantanin'Andriamanitra tsika matoa tonga eto, samy nampaherezin'Andriamanitra tsika matoa tonga eto ry havana malala. Mety nandalo ady ianao tamin'ny herinandro, aza dino fa nisy Andriamanitra tao nampahery anao matoa ianao tafajoro ry havana malala. Tsy zavatra kely ny fampaherezana omen'Andriamanitra anao fa tena ngeza be. Ary Jesosy raha niteny tamintsika manao hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao dia ao anatin'izany mihitsy ny fampaherezana ry havana. Tena mampahery Andriamanitra. Raha misy aminao kivikivy tonga eto androany dia eto ianao no handray hery, eto ianao no hampaherezina indray. Tamin'ny herinandro ianao mety nitady fomba, nitady fotoana, nitady ny fomba rehetra mihitsy ahafahanao mahery fa mety tsy nahita, fa androany ianao tsy maintsy mahita ary tsy maintsy mahita hirika Andriamanitra androany hampaherezana antsika tsirairay avy. Faly izay mihaona aminao faly izay miaraka aminao amin'ity androany ity. Raha sendra mba tongavan'izao live izao ianao eo an-tokantranonao dia fantaro fa anisan'ny olona notsongain'Andriamanitra ianao. Andriamanitra rehefa miantso olona anankiray hiteny mazava amin'ny olona anankiray hite hifanakaiky amin'ny olona anankiray dia fomba n'Andriamanitra manokana olona ry havana, manala azy eny amin'ny sosiete misy azy eny, manala azy eny amin'ny fiarahamonina eny dia mandeha mitokana, mandeha mitady an'Andriamanitra. Ary Mosesy rehefa hitenenan'Andriamanitra dia tsy nety raha nijalona teo amin'ny vahoaka fa tsy maintsy niala teo izy dia niakatra tena tendrombohitra Sinay izy rehetra, afaka nandre tsara ny feon'Andriamanitra izy, afaka nahazo tsara n'izay zavatra tian'Andriamanitra nolazaina tamin'izy, napita ihany koa izay zavatra tian'Andriamanitra nampitaina tamin'ireo vahoaka ireo. Tahaka an'izany avokoa tsika rehetrarehetra. Mosesy dia niandrasan'Andriamanitra mihitsy aloha lasa niala teo amin'ny tany Egipta ry havana, tonga tany alavitra tany, nandeha irery tany, niandry ondry tany, tany izy nosehon'Andriamanitra.
mazava aminy tsara manomboka eo inona ny zavatra tian'Andriamanitra tenenina aminy. Tsy misy zavatra filoha, tsy misy zavatra manjavozavo fa satria tian'Andriamanitra izy tena handray eona amin'Andriamanitra. Ianao raha tonga eto ianao androany dia tahaka an'izany. Tsika rehetrarehetra dia tahaka an'izany. Dia sorona teny amin'ny fiarahamonina teny ianao, dia sorona teny amin'ny vahoaka rehetra teny ianao, tahaka ny nampanala virina anao mihitsy ny zavatra rehetra reheafana. Dia ozy izy ianao efa inona ty fiainana lalovako ty? Za reny ve no mandeha amin'izao lalana izao? Afantary fa amin'izao lalana lehanao izao dia Andriamanitra mifidy anao izao. Andriamanitra miantso anao izao. Andriamanitra tia-pazava ny lalanao. Tian'Andriamanitra ho fantatra mazava mihitsy inona ny antony izao fanomponao izao. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra tenenina anao. Tsy ho zavatra miafina aminao reny, tsy zavatra manjavozavo aminao reny. Aleloia. Tsy tian'Andriamanitra ny havana malala ho zavatra manjavozavona mbola tsy fantatra hoe inona ny antony hivavanao. Raha tonga eto ianao androany dia ampahafantarina anao fa manana zavatra karakaraina ianao io. Manana zavatra homanintsika, manana zavatra tena hiazaka zanitsika ry havana malala. Ny olona anankiray raha mandeha miasa mitady vola dia fantany ny ahatongavany any, fantany ny zavatra miandry azy, fantany ny zavatra ho azony. Raha miasa mafy izy androany, raha mahavita ora maromaro izy tahaka ny aty andafy dia arakaraka ny ora iasana ny vola raisina rehefa tonga ny farany volana. Dia fantapatany hoe raha ny asa adiny 10 isan'andro ahako tamin'ity volana ity dia ohatrohatr'izao ny vola ho raisiko any amin'ny farany volana. Fantatsika tsy miafina. Fa itsika eto ihany koa dia tahaka an'izany. Misy zavatra eto ataontsika rehefa isan'andro, isan-kerinandro, mamafy isan'andro, tonga eto isan-kerinandro ry havana malala. Dia ampahafantarina anao androany ny vokatra ho raisinao. Fa tsy raisinao isam-bolana io, mety tsy raisinao isan-kerinandro io, mety tsy raisinao io ry havana, fa ho raisinao io indray androany. Ary amin'izany fotoana izany ry havana malala, tsika rehetrarehetra dia samy handray ny valim-potia tsika avy tsika. Tsika rehetrarehetra dia samy handray izay rehetra mendrika tsika avy tsika rehetra. Misy satro-boninahitra efa nomanina, misy satro-boninahitra homena tsika amin'izany fotoana izany. Ary amin'izany tsika vao ahita hoe soa ihany Andriamanitra fa nanokana ny fotoanako anao. Soa ihany fa nanaiky ny ala teny amin'izao tontolo izao, nanaiky ny antsonao dia nanaraka ny feo anao dia tonga eto Aleloia. Misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izany fotoana izany. Aza kiby ianao na ady lalovanao androany, tonga eto ianao. Ozy izy ianao hoe tsy mba anisan'ny olona sambatra, tsy anisan'ny olona faly tonga eto. Fa aza kiby ry havana fa manomana zavatra tsara ianao tonga eto. Ianao ny sambatra indrindra satria tsy mba vola makarena ny tambiny izao fisasarantsika izao. Tsy vola makarena no menanao amin'izao fisasaranao izao ry havana malala. Fa zavatra tsy voavidy ninninny eto amin'ity izao tontolo izao ity no menanao, omenantsika tsirairay avy. Natsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia tentsika ianao eto anatrehan'Andriamanitra, isaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fahatongavantsika eto androany. Isaotra an'Andriamanitra ianao fa ninona zavatra lalovanao mbola tonga eto ianao. Betsaka ny olona ny ambadika any mandalo zavatra mafy fa na dia ny mivavaka aza tsy afaka ataony intsony. Mitady mpanompon'Andriamanitra fa tsy mahita olona afaka hamangy azy any amin'ny hopitaly any akory amin'izao fotoana izao. Dokotera ny manodidina azy, fidradradradrana ny mety manodidina azy, olona fatin'olona etsy sy eroa ny mety manodidina azy. Fa ianao tonga eto androany, omen'Andriamanitra tombony manokana ianao afaka hivavaka amin'ity androany ity. Misaotra betsaka anao izay Jesosy. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra noho ny fitiavanao manokana anay fa tena tsapanay mihitsy fa tahaka ny angaranao izay Jesosy, tahaka ny miangatra aminay mihitsy ianao, tahaka ny asehonao mihitsy Andriamanitra fa tianao mihoatra ve izay Jesosy matotonga eto androany Jesosy malalo. Misaotra anao izay noho ny fitiavanao, misaotra anao izay noho ny famindramponao izay arotsaka ao aminay tsy tapaka Jesosy malala. Misaotra anao izay Andriamanitra no zavatra rehetra izay omenao fa na dia tsy nangataka taminao azay dia nomenao. Nandray izay tsy mahita fa tsy izay angatahanay Andriamanitra, nandray izay mieritreritra fa tsy mandray ninina avy aminao rehefa tsy izay niteneninay no omenao anay Andriamanitra, fa tsy fantatray mihitsy fa isan'andro anay izay mandray fahasoavana avy aminao hoe ny tombon'andro omenao anay fahasalamana Jesosy, ny zavatra rehetra eny na dia ny sakafo hoaninay Jesosy malalo, lamba tafianay, ny trano hitoeranay Jesosy eo, izao zavatra rehetra iainanay manodidina anay izao dia avy aminao avokoa reny Andriamanitra. Aza velanao mba ho tahaka ny olona izay Jesosy ka tsy hatsapa,
ny fitiavanao Jehovah-Andriamanitro, tsatsapa ny fahasoavanao Andriamanitro. Fa tonga eto izay androany hiteny aminao zay Jesosy, isotranao zay Jesosy malala, isotranao zay Jesosy malala noho ny fahasoavana rehetra izay nomenao anay Jesosy. Manatrehanay amin'izao fotoana izao ianao, manatrehanay Jesosy, fa zao no mba hanipirofo mpitiavana omenay ianao Jesosy. Nandretsy tsy mahay mamaly fitianao ange Andriamanitra, tsy ho ampy raha ny famalinay fitianao Jesosy malalo, fa mba hanipirofo mpitiavana Jesosy ataonay ianao Jesosy malalo. Dia ny fitandremanay an'izao andro zao atongavanay eto anatrehanao, pirofo zany fa tianay ianao, pirofo zany Jesosy fa tianay ianao. Halleluja. Ary tianay ianao anatrika amin'izao fotoana izao Jehovah-Andriamanitra. Dia raha tsy mankalaza anao zay Jesosy. Halleluja. Sotranao zay Jesosy malala. Halleluja. Bene Jesosy. Magagenao kadetikenao, haleluya. Kadetiku, namun dia magagenao kadetiku. Sabi turut jaban, ada betul dia piane no. Turut jaban, kau jaban no itu. Sabi turut yang tersesuai kadetikenao. Namu sabi nanafakanao. Haleluya. Sudah siapa napa menjadi sanja pada malala. Sabi tanya Tuhan sipenau Yesus. Mayereno adetikwe. Haleluya. Mayereno kadetiku. Kadetiku. Namun dia nana fakar mayerana kadetiku mayerana kadetiku mayerana kadetiku namun Haleluya. Sabi mangurakan yung natin pun, kapit puno. At tuluyan sa susunod no. Amen. Tiaya no kadetiku. Kadetiku. Tiaya no Jesús. Tiaya na kadetiku. Namun dia nanafakan tiaya na Jesús kadetiku. Jesosy io mba taiza moa zahay raha tsy midina tetỳ an-tany ianao hamonjy anay. Ndreto zay tompo hiarahira hoe ataovy mafy raha lasa namafy tena tianao ale Jesosy
Averitsika zany ry zany. Minao fefahainao tsara. Minao fefahainao tsara. Asangato mihitsy ny tananao dia teneny hoe magaga ianao Jesosy. Zava-magaga ny nataonao fiainako. Halleluja. Amen Jesosy. Magaga ianao Jesosy. Tipo angenao e. Magaga Kadetiku. Magaga ianao Jesosy. Tipo ianao e. Sado namonjy ianao nanavaka. Mena tupo. Magaga ianao Jesosy. Kadetiku. Amen. Magaga ianao kadetiku. Magaga ianao kadetiku. Namonjy nanavaka. Magaga ianao Jesosy kadetiku. Hallelujah. Maerianao kadetiku. Maerianao kadetiku. Namutia nanafaka. Maerianao Jesosy kadetiku. Maerianao kadetiku. Maerianao kadetiku. Namutia nanafaka. Maerianao Jesosy kadetiku. Hallelujah. Kadetiku. Tiayanao kadetiku. Namutia nanafaka. Tiayanao Jesosy kadetiku. Hallelujah. Bataiza moa zahay raha tsy midina tetỳ an-tany ianao amonjy anay. Ndreto zay tsofo hiarahira hoe Tiayanao kadetiku. ataovy mafy raha lasa namafy. Tiayanao kadetiku. Tena tianao any Jesosy. Namutia nanafaka. Tikisy tamin'ny Tiayanao Jesosy kadetiku. Namutia nanafaka. Tiayanao Jesosy kadetiku. makasitraka raha io. Jesosy Amen. Haleluya. Makasitraka anao zay Jesosy. Makasitraka anao. Atiana ianao. Mbola tsy ary akory zay Jesosy. Mbola tany amin'izao tontolo izao. Mbola tany amin'ny fahalotona nosikosina tany zay dia efa naneo fitiavana anay ianao. Retiko mba anjaranay no miteny androany fa tianay ianao Jesosy. Porofo mpitiavana ianao tongavana eto. Tsy hainay ny mity anao. Tsy hainay Andriamanitra ny mamaly fity anao.
fantatra fa tsy hovavalonay izany Andriamanitra na inona mety ezaka ataonay Jesosy tsy hainay izany mitianao izany Jesosy fa androany porofonay amin'ny fahatongavanay eto Jesosy porofonay amin'ny fahatongavanay eto halleluja fa milanao zay Jesosy malala amin'ny alalan'ny teny amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny vavaka Jesosy eo ny fonay misokatra ny anatinay ihany Jesosy malala hitanao reny tsy misy miafina aminao Andriamanitra ny zavatra zay mety ny lalovanay Jesosy sy mandra-pahatonga an'izao andro sabata izao Jesosy eo misy aminay mety feno tsakatsakana Jesosy tokony tsy tonga eto mihitsy androany tokony tsy tonga mihitsy tokony tsy afaka hanatrika mihitsy Jesosy eo fa nanesika loatra tao am-ponay ny fitiavanay ianao nanery anay ny fitiavanay ianao satria tia azo anao zay tia hita anao zay Jesosy tia hatsapa anao zay Jesosy eo tsy navelanay nisy nanakana anay reny fa tsy maintsy tonga teto zay androany hitady anao satria fantatra efa eto ianao miandry anay Jesosy malalo tianay ho azo ianao androany haveloany olona mety azo zavatra fa Jesosy fa zay tia azo anao vangiony tsirairay avy amin'ity androany ity vangiony isambatan'olona amin'ity androany ity halleluja ena Jesosy malalo halleluja tatsika izany izany leo ahy Jesosy halleluja When I rise, in the morning, when I rise, in the morning, when I rise, give me Jesus, give me Jesus, leo anay angatao Jesosy leo androany afaka ho azy nao manontolo mihitsy izy androany tsy satony tokony tsy azahoanao azy give me Jesus. When I am alone, raha irery ianao oh, when Jesosy afaka ho azonao izy androany ameno ny vanga rehetra lavana I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. umeo azy Jesosy raisiko amin'ny fifaliana mihitsy This word, give me Jesus. halleluja amen Jesosy malalo rehefa manakaiky ny fampatesana mbola omeo azy Jesosy fa ilaiko halleluja Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Hallelujah. Amen na Jesosy malala ko. Amen na Jesosy. Dawandoantsika amin'izao fotoan'izao ry havana malala. Teneno mihitsy androany. Mety tsy manana ninina ianao eo ampelantananao amin'izao fotoan'izao. Mety jerenao ny ao anaty poketranao dia tsy misy. Jerenao manodidina anao mbola tsy traminao akory azo hipetrahanao io. Jerenao ny zavatra rehetra ohatrany tsisy ninina izany eo aminao.
Mijery ny olona hafa ianao dia ohatran'ny manana ny zavatra rehetra ny olona. Hananany daholo ny zavatra rehetra. Asehony mihitsy hoe zao ny ahy, zao ny fananako. Fa androany tsy hampaninona anao zany. Raha hanananao Jesosy ry havana malala. Teteny aminao mihitsy raha hoe aza mitsiritra amin'izany ianao. Aleontsika hitady an' Jesosy androany. Afaka ho azonao ny momba azy rehetra amin'ity androany ity. Afaka ho hitanao ny tavany. Afaka ho azonao ny tanany. Afaka hanitsaka eo amin'ny toerana misy anao ny tongony. Iankofanao androany. Hanavao ny fiainanao androany. Hametraka fiadanana ny anatinao androany. Halleluja. Hanome anao fanantenana androany. Fa mbola misy fiainana miandry anao. Fiainana tsara lavitra ry havana. Avelo ny olona anao ny fiainana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Rehefa mahita olona ohatran'ireny izay, mampiseho ny fananany sy ny zavatra rehetra hoe ianona ny miliardera amin'izao, ianona ny mpanan-karena indrindra amin'izao. Dia zao ny tenina hoe vita eto an-tany ny paradisana. Vita ny eto an-tany ny azy. Eto ny azy. Fa aoka ho fantatritsika. Fa ninninona ry havana. Na izy aza tsy haharitra eto. Fitopolona 20 taona ho ny tenin'Andriamanitra. Tsy maninona na mbola 100 taona. Tsy maninona ry havana. Farak'izay mitaiza tena 100 taona, 10 taona, tsy maninona. Fa ny ianao manana harena mandrakizay ianao. Tadiavo Jesosy ry havana malala. Rehefa tsy hanana ninninona ihany, andao hitady an'Andriamanitra. Fa matiantoka tsika raha sady efa tsy manana ninninona ry havana malala. Efa sady tsisy ninninona. No mbola tsy manana an' Jesosy ihany koa. Fa androany, halleluja. Andaontsika hitady an' Jesosy amin'izao fotoana izao. Esoriny zavatra rehetra izay mety tsy mety eny aminao eny. Manekeo amboarina indray ianao androany. Teny indray androany hoe Jesosy aho, hiverina aminao ahako. Halleluja. Vonina hanitsana ny zavatra rehetra tsy mety aho Jesosy aho. Izay rehetra tsy araka ny sitraponao Jesosy malala. Vonina hiala amin'izany indray androany. Fa izany no ahafahanao mahita an'Andriamanitra. Izany no ahafahantanan'i Jesosy mikasika anao ry havana malala. Izany no ahafahany mandondona eo amin'ny fonao eo. Izany no ahafahany mampanantena anao. Halleluja. Manome anao fanantenana. Mena Jesosy malala. Sotranao izay Jesosy. Reto indray izay tsy saray avy. Mirodorodo manatona anao Jesosy malalako. Mirodorodo Andriamanitra mitady anao. Fa fatiantoka ho anay tsy fananana anao Jesosy aho. Raha sady efa antra, tsy hanana ninninona izay eto an-tany mbola overiko ny fananay. Fa ianao efa laza fa inona moa ny soa azon'ny olona na dia omena azy aza ny zavatra rehetra nefa overiny ny fanana. Ny fananana anao ny zava-dehibe. Halleluja. Mety izy ianao amboarin'Andriamanitra androany. Ndao tsika hiverina amin'Andriamanitra androany. Mety ny zavatra lalovanao mihitsy tamin'ny herinandro iny napetipetina ny fonao. Napaloto ny fonao, napaloto ny fiainanao, ny fitafipananao. Andaontsika androany teny diovy ah Jesosy. Mifona ah Jesosy malala, halleluja. Fa hiverina aminao indray ah Jesosy androany. Afaka ataonao anaty tonom-bavaka izany, halleluja. Afaka ataonao anaty tiritra izany. Afaka irainao izany androany Jesosy ah. Hiverina aminao ah. Jesosy malala. Halleluja. Ikiku nandawanao awatizay miajao famiala nilalamao tsy feno fanendrenao le fianao de tsy nandao teo fony anao ny tantanay raio raniutako hatrizay haiko fa tsy mendrikana Tsisy mendrika izay rehetra Jesosy malala. Tsisy mendrika tombo. Faniratsira. Nefianao de tsy nandao Antsika rehetra hiverina amin'Andriamanitra.
distrà, si medi pamela. Isulat tuya tandrani. Manong kandan mi tisbobat tuya nau tesasyo. Diferna. Diferna, bisa nidang sana ka. Hallelujah. Amen. At tesasyo. Sa infernam na demanda pagto ng santo. At ang pera ng verbo sa tipto na drangki. Hallelujah. Ikiku malinaw sa kampanay, sa'y mitad sa rijay. Ang piyarang ba isikitraminaw, kanya di sukumbavelaw. Hallelujah. Amen. Sangat pagsunugan na. Ulang sunugin sa Tuhan. Ulang nawapanin besa lang Tuhan. Hallelujah. Amen. At sasyo. Simbang niya bunaw ang kumantay sa mitanaw, katiyay mabakisay. Hallelujah. Kereta lancar panalalanca. Hadaw iber na panamalala. Malancap na katsitsikin. Hadaw iber na panalay. Hallelujah. Si Mandy Hallelujah. Manukisah Itu jam tawar. Itu jaminawa Iber na bawisan bersama konsensus malalu. Bisa nidang sana kau Iveri nambah Bisa nidang sana kau Hallelujah. Iveri nambah Amen. Bisa nidang sana kau Hallelujah. Amen. Na Jesus malala. Tsy fotoana fivoahana ao tsony zao. Tsy fotoana fivoahana ao ny vala tsony zao ry havana. Raha zao ianao no mbola mivoaka eo dia atahorana ny momba antsika ry havana malala. Miverena malaky ianao androany. Miverena faingana ry havana. Miverena faingana ry havana. Mbola misy tanan'Andriamanitra afaka mandray ianao raha androany ianao no miverina. Ndrao ianao tara ry havana. Ndrao tsaronao fotsiny sisa zao feonay miteny isan'andro eto zao ry havana malala. Raha mba zay amantsy nanaiky ny feo andray ny olona nitabataba isan'andro teto amin'ny Facebook reny. Amin'ny ranomaso ny tenenanao amin'izany fotoana izany. Efa tsy misy ninona azonao atao tsony. Zao Andriamanitra mbola afaka mijery anao. Mbola afaka mandray anao. Ninona zavatra eo aminao tsy izany ny jeren'Andriamanitra androany. Raha anatona an'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ry havana ny tena manatona an'Andriamanitra tsy mba mampakomplekse antsika izany ry havana. Raha manatona olona ianao mbola mieritreritra hoe mety ahoana ny fitsarany olona iny ahy. Zao hoe tahako zao ve androany iny olona iny mety hitsetsetra fa raha pitsony olona iny mety hanenjika. Fa Andriamanitra ry havana malala mbola afaka mandray anao izy androany. Raha ianao ilay olona efa tsy nisy nandray anao tsony. Misy olona mety efa hoe
makany trano miavana dia efa hidin'ny olona ny trano satria tsy raisy nitsony dia lanin'ny olona ozy ny olona hoe aza mampiditra n'iny an-trano zany fa iny ege olona tsy azo atokisany fa ny tranon'Andriamanitra misokatra ho anao androany ho an'izay rehetra vonona raha vonona hiditra ao ianao tena misokatra ho anao fa raha varana tena misokatra ho anao ampidirina mpitiavana mihitsy ianao miandry anao ao ny fikarakarana mahafinaritra nefana mety nakany an-tranon'olona ianao mitady zavatra mba niteny fotsiny ianao hoe mba handalo kely fotsiny ege za nge tsy hijanona ela fosiny olona tsy miditra ao ianao tsy mandray ianao fa ny fanjakan'Andriamanitra androany misokatra ho an'izay rehetra mila misokatra ho an'izay rehetra mbola te hiditra ry havana efa elo io no nisokatra nisy ny antsoantso foana teo ambavady teo nandritry ny 2 arivo taona afaka mbola miditra ianao androany misy anankiray mbola mijery anao isanandro tahaka ny misy olona mbola ilan'Andriamanitra nenina zany ohatranay misy olona tena mbola andrasan'Andriamanitra zany mihitsy dia vantany voatafiditra io olona io izy Andriamanitra hoe akatony amin'izay ny varavarana so dia mba ianao zany dravana malala so dia mba ianao zany alleluia raha tonga eo ianao androany tsy sazy ny miandry anao ao tsy sazy ny miandry anao ao alleluia loatra antsika tira mafinaritra ty ho antsika talolo tany nakafian'izany iry zany ho an'izay olo efa talolo iainy kalony fahiny kelitsika androany iteny androany hoe misy raha mbola ty anao alleluia tafalatsaka anaty ezina tafalatsaka anaty ezina iantsoantso mafisaomba izy tanany mandray nikofoka nitady lalana ivana totsaroko niutilai avuku sang tuntulu isa Evan Israel Evan Aitan Paulina Otam Santo Sari Nifauliku Israel Sinabela na wile tawana chesna Laire tala chesna Tau hau Nisirai Senani Salitana nimba Amuja Catin kumanak say Makin kumanak kijay Niyatalay Andi ang malicara Nistara na nanjaya no Enolefa putkin Enolefa talaga tiyas Di magsisila na utsunfa Di manjarir si sambulat nila no Snamela no itsam na tanis At snanaikid sa stafavokan tali no Sinta Manahuasing Utsinisi Setiap bulan Anak kifalin at simis Mauti Amen at Jesus malalim Ratu Faurina Silusa Batu Fauriana Silusa Batu Macaluyani Sangi mata ucani halasini Sisaya fanata Sepatang pamisraya watancau Pamisraya Isale
Sinai, Timapuya, Zipafem, Famden, Feranga, Habisrai, Sinai, Ulanya, Diachan, Niverenani, Sikap Kanana Fire, Kana, Anafai, Fahami, as we die, Namanda Kiza. Israel, Fatiano, Hachami, Israel, Timapuya, no fafe, Fande, Perana, Israel, Ulaya, Diachan, Niverenana. Sikap kana hanafay sayang yana ulifyaya naman nagisa. Hallelujah. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus malalu. Fiala naman nagsayin niya ang sikyalafana. Hallelujah. Skap kami ang jeno. Skap kami ang siki. Fiala naman nagsay. Matunga nyulat semin, matunga nyulat sartam nyulat gede afana minwe. Sartam nyulat mitsemir tetanzan fiala naman nagsay zan. Kamu nula yerceta zandu susu nula were sapene nario. Ada apa nama lala? Hallelujah. Bafani di nove zanwe. Ananda chana de machama de sayo fuera. Hallelujah. Jesus. Sakai kiwavuku satiaye fafachu fanifya faraku jafyaina namajakiza itu muafwitijo azaku sei naunyala. Jesus itu puan niat janau di tenaku
Haleluya. Minao fa tsy za rehetra fa tsika rehetra tany atokantrano tany dia samy nira ry havana malala. Tianao Jesosy ry havana. Vous avez une idée géniale pour votre site internet? Tianao Jesosy. Raha zany foana ny fanirinao ry havana malala hoe ho avy ny fotoana indray androany Jesosy a. Za zao dia mba hanandratra fiderana eo anatrehanao. Tsy ohatran'izao intsony hoe mbola ety an-tany dia mbola eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa tena hitanao fanatrika aminao. Tembanao an'izany mandrakizay ahy Jesosy. Androany dia tsika hiorina tsara ry havana malala. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe miorena tsara sa miova. Fa raha miovintsika dia mety ho diso fanantenantsika ry havana. Andaontsika tsy hiova. Andaontsika hiorina. Haleluya. Amen. Haleluya. Saya
rehetra mihitsy zany izany androany na sendra mandalo ady ianao dia fantaro fa ampitomboana ny finoanao sy ny herinao io. Halleluia. Amen Jesosy. Nihatiniaditsa Upandresy ianao, upandresy nianda totosainy anjara eo ampelantananao, eo ampelantanana Jesu tombolo mijery sy mahita ny asa Fanyatsiva isive heshi sai rehetra vitana sisy very rehetra vitanao fa maheleze sy mahita ny asa sisy very rehetra vitanao. sai rehetra vitana. Halleluia. Amen Jesosy malalo. Amen Jesosy. Mino fa mahery tsika ry havana amin'izany iry zany a. Tsisy very zay rehetra vitanao. Mifikira mafy. Niady zany ry havana tsy zany intsony zao natao mampiemitra. Zany efa voasoratra zany. Fa zany tsy maintsy ho tonga zany. Jesosy tsy niteny mihitsy. Ny tena marina na mifanohitra mihitsy. Amin'ny fahorimbe hoy ny tenin'Andriamanitra no hidiranao ny lanitra. Halleluia. Ato anatin'ny fahoriana ry havana. Fa omen'Andriamanitra tokontsika fa hiditra ny lanitra. Ry havana malala. Mifikira dia mifahara. Aza kivy. Fa hifankahitsika reto indray androany. Hifankahitsika indray androany dia teny hoe Jesosy io. Ndry ty za dia tonga ty Jesosy a. Nisy olona nitovy fahoriana taminao ihany. Nitovy adiny lalovana taminao ihany. Fa ny mampalahelo tavela eto. Niady tsy ny farany. Fa ny fiainana mandrakizay koa very. Fa ianao ry havana malala. Ohatrotry ny mandalondalo ady ianao. Aza manany amin'izany ianao. Fa mbola ho avy ny fotoana ry havana. Ny fifaliana eto a. Ny fifaliana eto amin'ny andramoka izao. Tsy ianao mandray valim-bavaka ihany. Faly be mihitsy rehefa mijoro fahafolom-belonareo. Halleluia. Teraina Jesosy fa valy mivavaka. Saotra nareo tondram-bavaka fa tena nisy valim-bavaka ohatr' izao. Dia zao fotsiny teneninay hoe Jesosy misaotra anao fa zao ataovy mandroso ny olona iny. Ataovy tonga any an-danitra iny Jesosy. Zany ny atom-pisiny zao fandarana zao. Ny atom-pisiny ty fandarana ty. Tsy nitondra valim-bavaka fotsiny ho an'ny olona. Fa ny hanova ny fiainan'ny olona ray manontolo mihitsy havana malala. Hanala olona amin'ny fahotana. Hampiala ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mba tsy fikirana eto. Halleluia. Amen. Mafaly koa zay raha hoany ianao. Mafaly koa zay raha hoany ianao. Halleluia. Kataveranao anderery any zay. Andao hiaraka tsika. Farohireo hoe fanandany fanasana Yantwazi ireo fa yara inkura Setengeny any dramane. Farohireo hoe fanandany Kavitsy any manaitsy. Milaza hoe omariantso ny fa fifaliambe Tsy aty antso any koan'izay e. Yatso onso nyasaty Mahafinaritra ngeny miaraka e. Lotra hoany miarati Tsy Tsy hoe vetivety lava foana tena marina faly tena hoany ianao. Na hoany koa ianao Tena ianao io mihitsy. Aza manontany hoe vavy e.
Rawani Juliana. Amen. Jesus God. Father, give it a one and away. Hallelujah. Dikjatunan vavadan lang. Kelskisa. Hanun kang senfit sikyanan na. Nasaramanicha 일어났수 일어났지나마 자베이베라니 파우린 스네나루아 Siap yang tuan siap. 양수한 수녀사이지 방을 차와 미녀라지 Ayo kaya kinon fat non ang sana ko diri so wisam sangi bare sangi we fat pero man hallelujah sana re fat nyara kayo na re nyana ay sana ko bula kedi wara de so wiswe fare na wale no magata chema bena de saya pai vak chupa chikaran chikare de semana la keto no grup semaresia ya no re panara keto Bisa nido kek na reo doktor yang kuna na reo naman. Naulat siya kek na reo sen takan resa kam na reo. Pero ne fale la mawan ko no. Aro jura bana ne para ne para sane. Yang suasi reo bayara jura ne sare treni. Marui reo fanande. Paru ni la zawe. Isso la batia sue. Vifaliame Siap Pasal siap. Yosasuan Sanyosati Mam lo ta gen jare. Nani Rochawan Jare kam kita ni da bana fuilo se. Sinuwe Marakula Saina Labisa Fama Resto mismo kek na. Nambula sasa fogo ndio zani kek na de tene se fale ke zara wani. Ya no yumi se gen na. Ya no yumi se tene. Yaro misinumba mantenani Kurambula misikuni azwata Temba falya Nawani kuya now Kulamisia tunawatawe. Resto ne watu ka Kulamisia sa. tunawatawe. Sasa na mimi nan fitin tene fale fitira wani na wa. Temresa kam fununa na ya zom tene fale finuna na wan ko na wa me. Apiun na fal ko na wani no. Akatayo Jesus si fat na bula mas. Nasara manita Iroransu inantinama Ta vela. Taveri vera igita Faurin Sineri na lua Yasuan Sanyasa Na baba ka pemendo na baba ka. Isa. Mani Rochawan Sanyarati Sinawe Marakula Saina Labisa Falya Nawani kuya now Yaro mitimati nunasani Yaro mitinunanatenani Rakula misikuni azata Falya Nawani kuya now Para wani no na Sarlita.
Marijo Yama Manalaseno Angelina Diamant Rodine Marie Lomba ifampitsantsika raha nanata zany izy zany Yama Erika Anatra Erika Raka Tuts Mikaela Adrenina Suzella Rodine Marie Fare Arawanino Kodani Lasra Zanatu Sylvie Elena Samim Tuzanya Kulana Fanila Saframanana Hallelujah Mami Suameba Asana Monica Ito baba ka niya muna ng doktor Nena may Papa yes, I mean hallelujah. Yaro mitemati nunasani Yaro mitinumba nantenani Ozamuna misikuni azatawe Tena fire the one true Amen. Hallelujah. Secular one fazer pequena Yesken fu Matsapa dan Befserina Fale rawan no Fale rawan fiti Sauda Aloe vera Halong confetti Nasara marita Sui na sinama Tabeli bela kita Faulin Sineni na lua Siap saya mana Siap mana ya Sasina Hallelujah Mami quem me retira lá Mami ucawan di darati Sinaway malagula Sana labisa Falang Rawani kuya na Yaro mitimati nunasa Angelina Rodriguez Yaro mitimati Pura misikuni azatasa Falang Rawani kuya na Amen. Hallelujah. Hallelujah Fale gesa edy hafa le Zany mahatonga anay tsy mangina Mahita tenenina lava isanandro satria Tsy mety miolona ny fonay Amen. Tsy mety milamina mariavana ny sainay raha tsy tonga any ianao Tsy milamina ny sainay raha tsy azonay antoka Fa tonga antsika rehetrarehetra riavana malala Dia aleonay tsy mangina isanandro Aleonay miteny fona tsy maninona Fa tianay ho tonga any ianao Tianay ho antsika rehetrarehetra Ny olona rehetra mihitsy Hallelujah Amen Jesus Dia atao tikitira mahafinaritra ity Amarana antsika ny fiankofana Itentsika androany hoe teriry Jesosy ny anjarako Hallelujah Amen Sanagataksika androany hoe teriry no Jesosy Hallelujah Amen Olha antsika dia ihany ten'Andriamanitra Terizonao Nanzaraku Jesus Senhor Manda pianiku
fa etsy tsy tery zao lalana izao jesosy ady sarotra foana ny lalovako harovia tsy hopotraka tombo ijoro lalandava umaherina aifikitra eo amina atolotro manontolo ny fiainako tantano mba tsy solafaka tsy solafaka famalama maina jesosy famalama maina ny tany tiaveko ady sarotra ny lalovako arovia jesosy arovia tsy hopotraka ijoro lalandava umaherina aifikitra eo amina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tehiriziny Jesosy mandrapahatonga ihany kely sisa Jesosy dirizona yanjarako Jesosy mandrapiaviko itoetran'ilanao etsy teraka zao lalako zao Jesosy ny lalana izorako ady sarotra ny lalovako ady sarotra no lalovako harovia tsy hopotraka ijoro lalandava umaherina aifikitra eo amina aifikitra ivavaka avy anantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao samindray ny atokantrano any mangataka hoe Jesosy miteny amiko ianao tena mihitsy hoe Jesosy azavelanao ho verivery maina ty fotoanako ty androany misy olona amin'izao fotoana izao tena mitsisy crédit mihitsy izy androany mba ahafahany mihaino tenin'Andriamanitra sy fotoam-bavaka ka raha efa ny sakrifisy tahaka izany nataonao nefa ny tsara hitenin'Andriamanitra ianao dia mety maty antoka ihany ianao samy mangataka izy amin'izao fotoana izao hoe Jesosy eo sokafako ny sofiko fa mitenena amiko sokafako ny foko fa afafahazo ilay vo mba haniry tahio ny tany izay andriny zany mba ho tany lonaka
dia ny foko zany jesosy oka mba hopiany mpankatoza androany fa tsy hopiany mpanadinika ho faty antoka sy lany andro fotsiny misaotranao zay jesosy ny amin'ity fotoanandroany ity misaotrany amin'izany fotoam-bavaka tena mahakasika ny fonay zany misaotra jesosy voakasikasika mihitsy ny fonay toritory ny fonay ary isaoranay ianao zany isaoranay ianao satria raha tsy ianao no nanositra an'izany tsy hanindrona ny fonay zany izy zany raha tsy ianao no nanisy ny kasika atao anatin'izany tsy ahakasika ny fonay zany fa mety taka mila rehetrarehetra ihany fa eto ianao manatrika eto ianao mikasika teto ianao no mba mampino atao anatin'izany fitariana fotoana izany misaotra jesosy tehirizy reto mpanomponao reto mba haritra hatramin'ny farany fianao jesosy ny teny fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny dia mitenena manoloanao ty mpanomponao tsy manam-pahalalana jesosy votsavava ihany fa manaiky kosa androany iasanao sy tenenanao ka mitenena jesosy fa voninkianao anao zay tera laza sotra sy voninahitra ho anao ny devoly sy satany tsy afaka hitsaingo na dia litera ray amin'izay teny afafeto androany tsofina rano moa avy za toeny arivo tsy manam-pataperana ho any anatin'ny fiainana tsirairay avy mba hanovany fiainan'ny olona zao toriteny zao mba hanolotra lalam-baovagna amin'ny fiainan'ny olona zao toriteny zao mba hampahery ny olona izao toriteny zao anazavany lalan'ny olona fa hany mandroso zao toriteny zao misy saotra jesosy halleloia amen nao tazontsika le toe-panahy toe-po teo veloha nidirantsika amin'ny tena androany dao ataontsika tehiry tehirizo a tompo halleloia tehirizo a tompo ho tazontsika ihany zay toe-po zay tao anaty zay raha nadinika anao dia mifampifantoka tamin'izay foana ny zavatra androany mbo nifantoka amin'izany kontoriteny androany dia dia ataontsika zany izy zany hoe tafiditra misafotifoty jesosy tafiditra misafotifoty onjamahery zay misamikely ny fiainako ola lavitra ery ampita milanao jesosy ny fiainako halleluia tafiditra misafotifoty onjamahery zay misamikely ny fiainako ola lavitra ery ampita milanao jesosy ny fiainako Tehirizo tu tsy safotsy ny anozano Tehirizo tu otrosotra amin'ny farany Tehirizo tu tsoretsiky ny tafiditra otrosotra amin'ny farany samikely fiainako Tehirizo tu tsy safotsy ny anozano Tehirizo tu otrosotra amin'ny farany Tehirizo tu tsoretsiky ny tafiditra otrosotra amin'ny farany samikely ny fiainako halleluia mitsangana jesosy avy samy mangataka teny mahafatafitra amin'ny fiainanao ane jesosy ola zay ny onja mba hangina amizay tsy alendrika ny sambonao mitsangana jesosy avy samiko teny mafinitafitra lazao ny onja mba hangina tsy alendrika ny samboko Tehirizo tu tsy safotsy ny anozano Tehirizo tu otrosotra amin'ny farany Tehirizo
Hallelujah. Halleluja. Raha misy zavatra hitondranambavaka atsika rehetrarehetra, entinambavaka ihany ianao mba ho afatrosa, entinambavaka ihany ianao mba ho sitrana amin'ny aretina, entinambavaka ihany ianao mba hisokatra amin'izay ny fiainanao, entinambavaka ihany ny vadinao mba hody a, entinambavaka ihany ianao mba hananjanaka amin'izay a. Fa raha misy zavatra ray tena hifotora ny vavaka sy ny fitondranambavaka atsika rehetra, dia mba hahatonga atsika haharitra, mba hahatonga atsika ho voatahiry hatramin'ny farany. Alleluia. Dia verava atsika rehetra tonga somatsara eto indray androany androantsika dia resaka zavatra anankiray tsy dia mbola nresahantsika matetika teto nefa fototry zao zavatra ataontsika rehetrarehetra zao, fototry zao asa fanompoana rehetra ataontsika, izao fahafohizan-tena, fahafohizana zavatra. Misy aminareo zao tokony hamonjy fety, fa entinareo miaraka aminay. Misy aminareo ary ny ampanaovana vakansa, mbola maka coin, maka toerana, manokana fotoana, manokana toerana, manokana an'ity fotoana ity ivavahana. Anao antsika resaka ny titre antolotensika androany dia resaka momba ny fiaina tsy hita. Inona hoe? Momba ny fiaina tsy hita. Resaka momba ny fiaina tsy hita tsika satria mbola tsy fantatritsika hoe ahoana marina ary moa mandeha fotsiny tsika dia mandeha gaona fotsiny manompanandro. Hoaizy nareo andeha hivavaka izay, manino nareo andeha anao atafika masina, dia anao asa fiderana, dia anao asa fitoriana. Inona ny antony zao azakazaka ataontsika izao? Raha tenenina ianao androany, tenenintsika androany aza manota, inona ny antony zany? Misy amin'ny volantsika vera tsy manota tsika. Raha hitentsika andao hifady anina, inona ny antony zany? Miaro toritsika mihaino toriteny sy manao asan'Andriamanitra, mandeha lavitra sika, mandeha ditongotra lavitra ho amina fanahan'olona. Hitsinjo ny mandrakizay tsika. Iresaka momba ny fiainatsitsika androany. Fiainatsita ry havana dia zavatra fotoana mety sady fotoana ny toerana andehanantsika rehefa miala ety amin'izao fiainana ara-nofo, fiainana eto an-tany zao tsika. Ary ny fiainatsita dia mizara roa, tsisy eo anelanelany. Dia ny paradisa sy ny elo. Ny anaran'ny paradisa dia atao hoe Sheol, Sheol, ary ny anaran'ity elo ity dia atao hoe Gehena. Samy mandeha any amin'ny fiainatsita. Une fois maty ny olona vao miala eto an-tany eto ny olona dia makany amin'ny fiainatsita daholo. Na zana ianao ho any amin'ny fiainatsita, Jesosy ary nakany amin'ny fiainatsita rehefa maty. Vao miala fotsiny zany ny fofonaitsika eto amin'ity tany ity, tsy mitepitsony ny fotsika dia makany amin'ny fiainatsita isika.
fa mifantaniana mipetraka fiaina tsy hitaiza am'izay ary ny alehantsika any am'le Sheol ve sa any am'le Gehena. Am'le Sheol dia any amin'ny paradisa. Hitanareo iny misy an'le misy orona tsara zay fa tsy loatsy resahako iny fa misaraka roa ny lalana. Misaraka roa ny lalana ary raha tadiditsika ao amin'ny Luka 7:20 dia misy olona roa lahy. Olona tokony mitovy ny zavatra natao, mitovy ny zavatra iainana, mitovy ny fomba fijery hatramin'izay. Fa teo amin'ny ora farany teo amin'ny ora farany nanoloana ny vavahady ny fiaina tsy hita ny fiainany. Dia tamin'ny ora farany ny samy namaritra ny varavarana hidirany. Alleluia. Luka 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo, ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo dia niteny ratsy azy sady nanao hoe tsy anao va ny Kristy? Jeo ny tenanao izay. Fa namaly kosa le anankiray ka nanao hoe sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy matahotra an'Andriamanitra na dia izao samy voaheriko izao ihany aza. Ary marina ny namelohany atsika satria nandray ny valiny nataontsika isika. Fa ty lehilahy ty kosa tsy mba nanao zavatra tsy mety na dia kely akory azy. Reo zany reo olo reo teo ambavahady ny fiaina tsy hita izy telo lahy reo. Jesosy dia jolahy anankiroa teo ambavahady, teo amoron-tevana raha lazaina hoe tevana. Fa eo ny varavarana misokatra manaraka ny zavatra tenenin zareo io dia varavarana fiaina tsy hita. Fa ny varavarana fiaina tsy hita dia mizara roa. Gehena na ny helo, Sheol na ny paradisa. Ny ao amin'ny paradisa io dia tsara be mihitsy. Mahafinaritra be dikany hoe paradisa masy dia hoe tanimboly mahafinaritra. Ny atao hoe paradisa dia tanimboly mahafinaritra. Dia moa tsy mampatsiahy antsika ny tanimboly mahafinaritra nataon'Andriamanitra ho any Adamaseva ry havana malahy. Mahafinaritra, fiadanana, fifaliana, fahasambarana ny ao anatin'io paradisa io. Ny anankiray indray ato amin'ilay atao hoe Gehena dia ny olona ratsy rehetrarehetra indray mivily makao dia makao. Zay rehetra nanao ny marina dia maka atao paradisa, zay rehetra nanao ny ratsy dia maka atao Gehena, maka atao amin'ny helo. Ary teo amin'ny fotoana farany raha ny tena marina reto lehilahy reto tokony tany amin'ny fiaina tsy tany amin'ny helo daholo reo satria naninony reo jiolahy. Fa tsy mbola ny fiainana nahajiolahana azy no mamaritra ny lalany. Fa ny fietsiny manoloana ny fiaina tsy hita. Ny fietsika manoloana ny vavahady ny fiaina tsy hita. Aika hatramin'ny ora farany hatramin'ny ora farany enon'Andriamanitra ny toe-ponao. Efa eo anoloanao varavarana ray sisa to dia fiaina tsy hita. Fa mbola misy Andriamanitra mieno hatramin'ny teninao farany. Inona ny teneninao farany? Fa hivadika amin'ny pejy. Za nokatra pejy vaovao eo amin'ny fiainanao izy Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay dia misy revana. Fa na fijaliana mandrakizay na fiadanana na fifaliana mandrakizay. Vao miala eto tsika, vao maty tsika dia manomboka ny tantara vaovao. Ary io ny tena tantara lava io. Ny nahajiolahandreo tsy problème an'Andriamanitra. Tsy haiko firy taona reo raha tena 30 taona Jesosy teo reo raha bedrina mety 40 taona reo lehilahy reo. Inona zay 40 taona? Raha ny ainana teto nanao jiolahy dia mety nahazo vola makarena dia nanao fiainana ny liba dia tratra ihany ange dia omboana amin'ny hazo fijaliana ihany ange. Kely zany ry havana, foy zany, na mbola 20 taona nanao dadabe hoe ianao zany dadabe jiolahy. Kely zany. Fa teo ambony hazo fijaliana ry zareo.
mbola niseho ihany na jolà an'le ray ary le ray nifidiny io jolà mandrapahafatana jolà izy tia taly jolà izy any amin'ny fiainatsika ho tena loatra ny asa ny manaraka azy rehefa miala atsika ny asa atsika manaraka atsika tsy fantatry ty jolà ty fa mbola afaka izy tantara anankiray pejy vaovao eo amin'ny fiainany mbola niteny ratsy an' Jesosy izy ary ny probleman'izy ity efa samy teo anaty problème efa samy teo anaty problème ry havana Jesosy tanaty problème teo a izy ro lahy koa tanaty problème any Jesosy mbola mafy lavitra nendreo ary mahatonga ny Jesosy tena mafy Jesosy tsy nanao ninina nefa natao ohatran'io fa ry zareo araka ny tenin'le jolà anankiray tsika izy raha atao zao tsy olana tsika izy efa miandry mandeha mivanonasa atsika fa le ray tsy te halalan'izany ny soresore ety hany ny ampidino ety hany io de olona mety olona mivavaka ihany io de ohatry ny olona mivavaka am'izao fotoana zao tsisy atao fa tsy monimonina amin'Andriamanitra raha mivavaka ako maninona raha mba atao ohatry zao ny fiainako le ray nananatra azy any tena marina angirana tokony tsisy ninona tenenina ntsony avy mety efa mitesy teneny zay tenenao za angina fa efa faty any fa mbola niteny izy ny herin'ny tao anatin'ny farany ny hainy tao anatin'ny farany mbola nanomezany rariny an' Jesosy nangatany famindrapo tamin'i Jesosy ny zavatra tsy fantatry le ray hatramin'ny ora farany tokoa azo Jesosy atao nge napidina andreo teo tena azo Jesosy atao raha mbola niteny zao raha afafa fomba teny Jesosy mifona aminao fa mba hampidino moa tena hoe tsy mieritreritra fa hainy Jesosy nanao an'izany hainy zany zao tenen'i Jesosy na de efa teo anatin'ny fangilifirina atao Jesosy mbola voakasika ihany ny fony mbola velona izy mbola voakasika ihany ny fony le faniratsirana nataon'le lehilahy tsy nataitra azy tsika fa zay ny aina ny tetỳ tany azonareo efa teny ratsy foana nge ny ainan' Jesosy rehefa ny faniratsirana fandavana famandehana tsy jany de ny teny lehilahy io tsy nakasika an' Jesosy tsy problème an' Jesosy io fa le teny mamy le anankiray nandona azy raha izy fotsiny ianao tsy mare afa-tsy teny ratsy sy tabataba sy famingavingana fa mare je t'aime anankiray ianao fa voakasika ianao a Jesosy tsy zatra naheno an'izany ry havana ary tsy nanantena andre zavatra ohatr' zany tsotry hoe nametsiny azy daholo na mpianara niala taminy fa teo ambony azy fijaliana tsy tao an-tsainy Jesosy mihitsy hoe atety ambony azy fijaliana mbola isy olona afaka amin'ny rariny anahy hiteny zavatra tsara ho anahy ary nandonana azy zany samy manoloana vavady fiainatsita fa mbola nahazo kadô nafinaritra be Jesosy tena Jesosy tiako angehanao ianao Jesosy za zadino azy Jesosy raha tonga any amin'ny fiaina zany hoe tia lehilahy ty na de jolà azy de mba miteny taka amin'ny Petera koa raha nanontany Jesosy fa nareo mieritreritra anao izy Petera ianao ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ity jolà ty koatra amin'ny Petera natsapa ny valeran'i Jesosy na efa rotorotika teo ambony azy fijaliana tsisy tsony teo hoe mpanjaka ny Jiosy va ianao tsisy resaka n'izany tsony fa rotorotika fa ny zavatra tao anatin'ny ty lehilahy ty de natsapa hoe tsy meniko io tsy mendrika anazy zao voakasika amin'ny fony Jesosy todika Jesosy tena nijery tena tsy napoziko indray endry jolà fa jolà tena tiako be ianao halleloia jolà fa la hifidiny anjaratsara tahaka ny mariry avana malala na de efa mifara fofonainy azy ny androm-piainandrendra no nanaovany ratsy fa teo anoloha ny vavahadiny fara fiainatsita ny aina noritra ny lalana lena ary tsy napoziny ty jolà ty mihitsy zavatra hitranga izy de ny fony no ny teny amin'ny tsy fahalalany io lehilahy tsy mafantatra hoe aiza rehefa maty tsy fantany zany fa Jesosy no ny teny taminy halleloia ozy Jesosy niteny zany le jolà anankiray fojeo ny tenanao ampidino etsika ianao many Kristy tena maly le anankiray hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na de zao samy voeloko zao aza ary marina ny anamelohany atsika satria nandray mivaliny nataotsikatsika fa ity lehilahy ty kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na de ray na de kely akory azy mitodika Jesosy toy Jesosy
ary hoy izy ka mbola tena izy jesosy eo tsarovy rehefa ny amin'ny fanjakanao ianao zany io manino nandray a jesosy ho mpanjaka ty lehilahy ty aizany izy olona tsy mpanjaka hoe dia anatenana zavatra any amin'ny fanjakana reo fata ty lehilahy ty fa ty jesosy ty dia ho any amin'ny fanjakana jesosy eo tsarovy rehefa ho any amin'ny fanjakanao anao rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao andiny fa 3 tonga ny cadeau nafinaritra be hoy jesosy tamina azaiko aminao marina tokoa anio no ionanao amiko any aparadisa anio ny paradisa tsy ny lanitra ny paradisa tsy fiainana mandrakizay satria maninona jesosy ny teny anio karaha lanitra ny paradisa jesosy mbola tsy nakany fantatsika tsara fa jesosy nge taopasana dia nitsangana tamaty dia mbola ny fampirerita amin'ny mpianatra mbola ny ascension jesosy vao nandeha niakatra tany an-danitra raha zany dia nampiandrasiny ela be ty laty nandainga fotoana jesosy fa tsy zay anio dia eo anako any paradisa ianao ny paradisa raha vao miala ny ainao vao tapitra ny fofonainao tapitra ny fitepony fonao ka nanao ny tsara ianao eo ny eo ianao any paradisa tapitra ny fofonainao tsy mitepitra ny fonao nanao ratsy ianao tapitra iny eo ny eo ianao tonga dia any amin'ny elo ary jesosy nanome fotoana ny ty lehilahy ty androany dia androany satria ny andro tio maty daholo izy telo lahy vao tapitra iny tena kokanao fa tsy nandainga jesosy tonga io lehilahy io dia niona tamin'i jesosy tao amin'ny paradisa io paradisa io rehavana dia zao toerana anankiray io karazana salle d'attente io toerana anankiray hitobin'ny olo-marina rehetrarehetra zay maty dia makeo ohatrany hoe hiditra ao anatina ohatrany hoe andeha roplanitsika zany dia ao amin'ny salle d'embarquement zany io eo mivory atao ny olona andeha amin'ny roplan io ny olona andeha amin'ny vol io mitoby ao daholy fa mbola tsy mandeha mbola tsy tonga ny vol dia amin'ny fitsarana ny velona sy ny maty mbola tsy tsaraina ny olona tonga ao ny olona tonga ao paradisa zany olona tsy mbola tsaraina fa kosa olona efa voafonjy olona nanao ny marina avy eo fitsarana mandeha araka ny nataotsika araka ny zava-bitanao firy ny kitana eny amin'ny satro-boninahitra omenanao trano takiny ahoana nomenanao an-danitra ao adidy takiny ahoana nomenanao an-danitra ao fa eo tonga dia nisaraka ny lalan'izy roa lahy tonga dia nisaraka ny zara roa mazava ny fiainana le ray no le teniny ratsy momba jesosy tonga dia nakany amin'ny elo izy vily teny eo tapitra aina inge ny ainy ho faty daholo inge rehavany na jiololahy na olo-marina na pastera na nizaniza ho faty daholo za ho faty ianao ho faty ary tsy maintsy anoloana ny vavadiny fiainatsity zasy ianao fa androany ampianarina anao maiza misafidy ny lalana lehanao dia tena nione tonga dia nameny jesosy sao dia votany amin'ile tanimboly mahafinaritra alleloia hoy jesosy hoe tamin'ny mpianatra zay misy ahy dia isy anareo ihany koa io paradis io any daholo ny olona no mitoby zay nanao ny tsara rehetrarehetra hitantsika tsara fa raha mamaky ny liokytsika lioka toko 2 andiny fa 7 hatramin'ny faraiky amby 3 dia misy ny tantaran'le lehilahy manan-karena anankiray sy lazarosy mahantra le olo malahelo vakitsika ingeny lioka toko 2 andiny fa 7 nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy akanjo lafo vidy be zany sy rongony fotsy madinika olona voafidy voatsonga eo amin'ny fiarahamonina manana an'izany sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fafinaretana eto zany dia misy rolona roa samy hafa saranga tanteraka mihitsy ndray mpanan-karena be mihitsy ndray tena mahatra fatiranovana be mihitsy dia ndray nanara-po tamin'ny fafinaretana sady salama tsara tsisy problème amin'ny fiainany volany nisy tsy mananjanaka
marary tsy manana trosany amin'ny banky tsy misy nininina ny sakafo misy foana mikazo volomparasy sy rongolo fotsy madinika. De nisy lehilahy anankiray koa 120 ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy mipetraka teo vavahadiny. Ity Lazarosy ity mpangataka izy io sady nahantra izy fa ny akoatran'ny fantrany de ferena ihany koa izy ary ny ferin'izy io de tsy mety nikatona tsy mety nanolotra tsy mety nanolatra. Ny fery anankiray ravana raha misy fery eo aminao ka kitihanao foana io isan'andro misy mikitika de tsy mety manako peratra tsy hanolatra zany fa eo foana io fery eo foana ary zao natonga ny ferin'izy io tsy nety nanino tsy nety maina fa kitsika ten'Andriamanitra. Ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao Lazarosy mipetraka teo am-bavahadiny mba naniry hinana zay latsaka avy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy fa ny alika kosa no avy nylelaka ny feriny. Tanao tsy avelan'ny alika nanolatra ny feriny fa ny lelafy ny alika isan'andro. Misy mampiteny ny omby mahitsy lelafy ny namany fa teto ny olo-patatry lehilahy io tsisy nikarakara ny feriny skafany ataon'ny alika kitihany alika foana ny fery de maratra foana de olona maratra mandava-taona. Misy amintsika ty olona maratra fo mandava-taona malahelo mandava-taona mivokatry ny fiainana fa en plus n'izany mbola olona mahantra koa izy tsisy atafa-tsy mitsiriritra efa tsy samy manana efa tsy mba samy manana vision zany ntsony ianao amin'ny fiainana efa tsy mba samy manana zavatra tsiriritra zany tso fa zay ambiny latsaka eo amin'ny latabatra ilay mpanan-karena sisa no mba nataon'ny tanjona amin'ny fiainana. Misy olo leto eo amin'ity fiainana ity ny tanjony farany ambony indrindra de ny zavatra farany kely indrindra amin'ny olona zavatra efa latsaka avy eny ambony latabatry ny olona. Misy an'izany eto fa za teteny aminao androany tsy hoe misy olona miaina an'izany akory ka tsy tian'Andriamanitra fa ny toy an-tantara de zao rehefa tonga ny 120 ary maty ilay malahelo de nety ny anjelo anatratrany Abrahama izy zany hoe vao maty zany de tonga de misy anjelo mitondra atsika anakaiza izy anatratrany Abrahama any amin'ny fiainatsita fa any amin'ny fiainatsita any amin'le tsara satria any daholo ry Abrahama ry Isaka ry Jakoba ry Davida sy ny sisa zay olona nanao ny marina zany de mitoby any. De io anjelo mahafantatra ny hitondrana anao hitondrana ny olona tsiray avy vao maty na orakofana tenin'Andriamanitra sy maro-boninahitra ny amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra ary ny olona anankiray tsy ny olona tsy ny filoham-pirenena na minisitry ny kolotsaina nizaniza no hitorany ny olona ny amin'ny toerana misy fa ny anjely. Azonareo vao maty mihitsy ny Lazarosy tonga de netin'ny anjely aiza tonga de netratrany Abrahama. Abrahama any am-paradisa mbola any am-paradisa miandry zay maty rehetrarehetra de miandry ao amin'io salle d'attente eo amin'ny paradisa de laha sisy nety natao fa ny olana tsy olana moa zany fa ny zava-misy maty koa le mpanan-karena tonga de nalevona ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsita io le fiainatsita anankiray misy andry Abrahama ry Isaka ry Jakoba ry Davida ry Lazarosy fifaliana vorazan'ny tenin'Andriamanitra fa fifaliana fahasambarana fahatonina miandro amin'izany toerana zany. Raha voary amin'le ray kosa na de tsy mbola any amin'ny afo be aza de efa matahotra efa mijaly ny ataperan'ny andro ny olona no ela de miaina an'izany zavatra zany ny olona na miaina zavatra tsara na miaina zavatra ratsy ary maty koa le mpanan-karena tena levina ary raha nijaly tany amin'ny fiainatsika izy ka niandrandra de nahita ny Abrahama tena lavitra teny sy Lazarosy eo atratrany ary ny antso izy ka nanao ry Abrahama raiko eo mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba hanomboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsika ny lelako fa dia nanovana tanatin'ity lelafo ity fa io Abrahama anaka io Abrahama anaka tsaroa fa ianao fa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ainanao
ary lazarosy kosa ny zava-dratsy fa ankehitriny izy no ampifaliana ty ary ianao kosa hofadiran'ovana ary mihoatra noho izany rehetra zany misy tevana makadiry ajadona eo anelanelantsika ka tsy ho afamitahakeny aminao izay te hialy ity ary tsy ho afamitahakety aminay izay eny vo maty ny olona misaradalana de tena misaraka tanteraka ary mba tsy hafahan'ny olona mipitapita zao anao mbola afaka manao safidy amin'ny fiainao tsara kely androany de ratsy kely rapitso de tsara kely androany de ratsy kely rapitso fa ny amin'ny fiainatsita tsisy safidy tsony nanao marina ianao to de makany amin'ny marina nanao ny ratsy ianao to de makany makany agehena any amin'ilay elo zany ary manelelelana an'ireo mifankahita isika rehetrarehetra reo na ny olona ratsy indrindra teto tany zany na ny olona nanao marina teto tany de mifankahita afaka miresaka afaka mifandre fa ny olana misy tevana makadiry volazany ten'Andriamanitra hoe lavaka tsy hitanoano manelanelana tsy afaka isotiny io lavaka tsy hitanoano lalina be tsy hita farany tsy afaka mipita mihitsy zany reo olona rehetrarehetra hitanao rehetrarehetra miseho vahoaka maniratsiran'Andriamanitra reo raha tsy mibebaka reo de ifankahita amin'ny olona mitoriteny any ifankahita mihitsy zao mbola mehezana ny mitoriteny de vo mitoriteny anao de omen'olona tsiny fa raha manao kidaladala ianao manohatra an'Andriamanitra de tonga any daholo ny olona manambitamby anao de manisy zatoriny zavatra ataon'ny olona fa io rehefa nyrina de mifankahita ary mifankahita fa tsy afaka mifanatona tsony ary teto de mbola nisy fahazaran ratsiny le mpanakarena io zatra nahita ny Lazarosy mahantra tsy pahazany fenako efa ninanana de mihinana tsy pahazany ena baolina kely de mihinana efa ndeha atsipiny ohatra le steak be iny de efa ndeha taty Lazarosy mbola hoaniko kely de atsipiny eto akaiky de alevo io sakafo alevo irakiraka zany Lazarosy zany mbola nanana fahazaran ratsy ty mpanakarena ty ka efa any amin'ny fiainatsita mbola nindramindray avako hoe iraozy izy Lazarosy zatra nanao irabory teny an-tanàna ianao rehefa any amin'ny fiainatsita na ny patron anao ninina na izy ianao teto nampahatsaka ranon'olona ianao any amin'ny fiainatsita ianao tsy azo atao an'izany tsotry manana ny toerana sy ny voninahitra ao ianao apetrak'Andriamanitra eo amin'ny toerana eo atratrany Abraham iraozy izy Abraham nga ianao any amin'ny fiainatsita misy maniraky zany tsony any amin'ny fiainatsita ianao tsisy maniraka anao zany tsony matory ianao de midera de tsy manao raha tsony ianao nareo re mpianakaviana tsy manao raha tsony misy fotoana nareo re mpianakaviana mitemitsy tena reraka amity raha ato an-trano ty ka ataovy zay avovonjy any milamina tsara anjely no miserviranao anjely manao inona no ataonao sakafonao androany matenana masirasira matavitavy androany eno izy ny anjely matory mipetra ateriko halleloia fa ity lehilahy ty i Abraham i Lazarosy amin'io toy de tena ny tenin'Andriamanitra fa ampifaliana izy sambatra amin'ny malahelo fa izy no ampifaliana hozy Jesosy tsy misy mahakivy atsika raha malahelo tsika eto amin'ity tany ty fa ny tena mahakivy raha sady malahelo tsika eto ny mbola tsy mivavaka de malahelo tena double ianao fa ny malahelo eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy mahakivy ry havana na alahelo lavitra noho izany ty Lazarosy ty ary ferena maratra foana omena teny maratra ngeny fotsika ry havana eto amin'ity zao tontolo zao ty ary ny azahoantsika teny marary de ny fanompotsika an'Andriamanitra matetika ny fahazahoantsika teny marary fiatsika mampalahelo de tsinona fa noho ny ampotsika an'Andriamanitra de ferena de misy fotoana ngentsika rehefa tsy afaka fery maratra kely ianao androany de tsisy mampionona kory ianao rapitso fa bizay teny marary hafa indray ny azonao
fampikely indrenao te ozy le ranabavy zay matetika teny eto zay tsaky miresaka aminy zao pastera ikeko fa pesaka manaratsy anareo ary izy amin'io mihaino olona manaratsy isaky miteresaka izy de eny raha malala mo pastera ndresaka mandeha fanaratsiana anareo mivady amin'ny tiasan'Andriamanitra ty zay inona ihany ary mbola enony ty ranabavy ty an'izany olona aza enona tsony le olona rehefa mbola eno rehefa naratsiana zany zao raha misy aminareo manaratsy anareo resaka am'le olona indray mandeha de teto amitsika efa nisy an'izany taloha pesy eto amin'ny groupe sa eto amin'ny groupe eto de miady izy mirahavavy tany de le anankiray tsisy atao fa tsy manino mitantara manino moa zany hoe manaratsy tsy hoe manaratsy fa ohatrany hoe mitoroka an'le ankizy anankiray aty aminay isan'andro izy vao mifoha zao ndraiky pastera nataony jerenao tsara io ary ny tsy nenoko tsony fa tena leo amiany fanaratsiany zany direct efa le vehivavy anankiray mba ara-panahy ihany izy teto fa tsy etsotsomo efa tsisy etsomory zareo fa zao riavana malala eto ianao mahantra sy ferena zany misy fery tsy mety mikatona misy fotoana ny ava ny fery anankiray io foana ny voakitika eo amin'ny fiainanao misy fotoantsika zavatra anankiray io foana ny voakitika eo amitsika de tsy mety sitrana mihitsy io fery io foana ny voakitika eo amin'ny fiainantsika miresaka ny olona de voakitika io misy zavatra atao de voakitika io ary tena lasa tena tambesatra ao anatinao mihitsy ny zavatra io fa zao teto zany fitopolo na valopolo raha ela indrindra fa ny aorinan'izany manomboka eo amin'ny fiainatsita le zava-mahafinaritra be nanomboka teo amin'izay Lazarosy miondany eo tratrany Abrahama fotsiny izy sisa tsy vitany hoe eo tratrany Abrahama ngeravany hoe matoritory fa volaza tena raha mahafinaritra ngeravany zany any amin'izany toerany zany ozy izy Solomona rehefa mba nanoratra izy amin'ny tonkira Solomona toko 4 andiny 12 aona izy itoerany io izy amin'ny tonkira Solomona toko 4 andiny 12 sa voidy ny avako apakariko loharano voidy fa tsakandrano voaisy tombo-kase ianao no sany reniny ampoka be danitra tsara vo sady misy kofera sy narda narda sy safrona veromanitra sy avozomanitra sy ny azo misy ny ditika azo manimpofina rehetra miora sy azo manitra mba mizava-manitra tsara rehetra loharano atamboly ianao loharano miboboky ary renirano kely avy any Libanona halleloia mifaza rivotra avany avaratra avany atsimo mitsovany atsaha kely izany fofony manitra aoka ny malalako akaty atanimboly ka inany voankazony tsara zany no famaritana an'izany toerana zany ny toerana mahafinaritra na ny fitsokany rivotra ary tsisy ava-ty foana de misy rivotra tsotsoka ary ny rivotra etin'io rivotra io zavatra etin'io rivotra io fofona manitra halleloia androany za ty teny aminao fotoana fonina nampiadana an'le mpanan-karena ary tsy naintsinjony aoriany an'ilay fiainatsita izy aoriany fiainana tsy nitsinjo ny fiainatsitany izy ny fiainatsita de fiatomboan'ny fiainana mandrakizay ary eo amin'ny fiainatsita io ny afantaranao na hiadana mandrakizay anao na hijaly mandrakizay fanotaraina io lehilahy io manirina izy rehefa namba teo eny amin'ny Lazarosy na de hoe ao pasahako ndray mpanampinao ry Lazarosy ao pasahare mba hitsindroka eo amin'ny latabatra ao fa am'izay nisy efa ela be nisy témoignage zay hoe nisy colombianina anankifito zay nivavaka be tao anatina efitrano anankiray de nahita fahitana be mihitsy ry zareo nahakasika fo zay zavatra tsy haiko na rehefa nitan'izany tany amin'ny fotoana lasa efa ela be tany amin'ny 1994 tany nosy ty zavatra ty nisy colombianina zany mivavaka de anankifito zay de andehanao tafika masina izy zay de nivory tao amina trano anankiray aloha de nivavaka aloha de nisy fanatrehan'Andriamanitra be de samy nanomboka teo am'izay izy fitomena samy nahita fahitana samy nahita ny fahitana zao zay moa tam'izany nanana natao photocopie mihitsy le témoignage de vakina fa nampirororo tena sady
sady nampite anamasy tena be tamin'izay fa nyteneniny hoe nisy tamin'izao zany nahita de le izy ohatra ny mampino ihany zaho izy zany nahita zao fahitana zany hitan'i Jesosy izy de any am'le toerana ratsy be de hitany tany reny John Lennon reny hoe mpirany Beatles any le naniratsira be an'Andriamanitra naniratsira be an' Jesosy mantsy izy ireo ny tantara fa hitanareo any zany de izy any am'le toerana miandro io hitan'le olona tany mifanahany ary zany zavatra mitombony zany inona zany za mila tombakase soraty tsara hoe tombo kase izy iren'olona zavatra aby zany ry havana te hiteny aminao androany miala eto am'ty tany ty anao mila entin'ny anjely anao tsy mendrika anao raha ho any amin'ny toeran'ilay jiolà izay mba niaritra niaraka tamin'i Jesosy any tsy ngerevana miara-miaritra amin'i Jesosy amin'izao fotoan'izao misy azo fijaliana ngety tsika revana Jesosy mitsy ny teny zay manaraka azy deoka izy andany tena ka hitondra ny azo fijaliany de anaraka samy mitondra ny azo fijaliany zao ihany tsika de taka an'ireo jiolà anankiroa reo fa raha sady hitondra azo fijaliana ianao nefa ianao tsy ho any an-danitra nefa ianao tsy ho voavonjy de hitako hoe mahatiantoka ihany tsika ravana mahatiantoka be fa ny faniriko aminao androany manoloana ny vavahady ny fiainatsika ny fiainatsika apokalipsy toko efatra amby folo andiny fasivy ny teny manao hoe apokalipsy toko efatra amby folo andiny fasivy anisy ray koa de anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miakohaka eo amin'ny lohan'ny biby dia sy ny sarany ka mandreny marika eo amin'ny andriny amin'ny tanany io le izy io marika manao vareo takandrana-bavy-kodany lahy hoe mandeha andray tombo-kase ny tombo-kase de le napetraky ny anjely amatarana ny zanak'Andriamanitra ny marika de le namatarana zay nanaraka ny devoly sy ny akokoka tamin'ny bibidia sy ny sariny raha misy miakohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny sy ny tanany izy koa isotry ny divay amin'ny fahatezan'Andriamanitra zay nahidina teo amin'ny kapoky ny fahatezanany tsy miharoaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solo-fariny hatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy ary setriky ny fijaliany de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina izay miakohaka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany tsika moa efa nitory tetiny amin'ny marika mariky ny bibidia sy ny tombo-kase de nitenentsika to anatin'izany toriteny zany anareo izay efa teto tamin'izany 2020 am'ireny mampionina lay nitorytsika teto ndray sabata mazava-be mihitsy tonga de nataotsika direkta mihitsy ny fomba fiteny azy fa tsy nasisika filakolahana fa zao revana ny marika resaka andro io ny marika de ny famantarana ny marika de ny andro alahady ny tombo-kase de ny andro sabata amin'ny fotoana nanantsika fotoana de amerenatsika n'izany toriteny zany de velabelaritsika mihoatra lavitra kokoa fa tsy zay matsy ny tena afatry ny toriteny androany fa ho anareo zay tsy malala aza mitady lavitra ny mariky ny bibidia de ny andro alahady ny fiakofana ny bibidia de fiakofana amin'ny andro alahady ny tombo-kase de lay nataon'Andriamanitra lay tenin'Andriamanitra hoe de nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana amiko sy aminy de ny tombo-kase zany de ity andro androany ity alleloia ka izao zara roa ny lalana eto zay rehetra nandray mikoaka teo amin'ny bibidisina nandray ny marika teo amin'ny andriny sy tamin'ny tanany hafa ny lalany ho ny ten'Andriamanitra amin'ny 2020 indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan' Jesosy io ny didin'Andriamanitra io alleloia
indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitanina ny didin'andriamanitra zava tompoko sy didin'andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Alleloia. Zany ny faharetan'ny olona masina rehefa misy zavatra heretanao, ny vokatry ny faharetatsika. Ianao aza kivy zany raha misy manenjika, ianao aza kivy zany ianao, aza kivy eto. Za tena misy olona eto amintsika eto. Misy anabavy zay. Rehefa nitonga nivavaka teto amintsika teto izy, fa tena fanenjehana re zao ry havana mala. Nampalelo mihitsy zay ranabavy kelitsika zay. Eto izy miaraka amintsika eto androany. Fa nga vitan'ny reniny intsony na ny iza no nanenjika azy hatramin'ny taontaona fivoriam-pianakaviana be. Misy taontaona ary tamin'izany resaka tamiko mihitsy. Ahoana ramose, ahoana paster, satria tsy tatitra mihitsy zany zanany hoe hivavaka andro sabata. Zao ry havana. Na tiatsika na tsy tiatsika. De mizara roa ary misy zavatra heretana io. Rehetsika ohatra vohetsika loatra am'le izy, ka zay le heretana. Ohatra tena natraminy tandremoko andro sabata misy problème ka zay. Zay le zavatra heretatsika ingery avany. Betsaka zavatra heretana no ty andro anankiray ity a. Hatramina fianakaviana ingery avana. Ndre tena misy fisarahana akolaka. Zay zao terenenareo averinay, afantatrareo moa zany mbola terenay foana. Fa nay na misy mariage ny fianakaviana akaiky indrindra de tsy afaka zay. Raha atao sabata zany, raha atao sabotsy. Raha tiana handeha zany zay de atao vilakamisy na atao vilahady. Fa nay sabata zany tena tombo-kase tsy tiana ho avotsitra mandrakizay. Alleluia. Ho ten'Andriamanitra ny diny faharoa ambin'ny folo amin'ny Apokalipsy 1:20. Indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana Jesosy. Diny fa tena ambin'ny folo vavao mahafalo anao. Ary nareo feo avy any an-danitra anao hoe soraty, sambatra ny maty de zay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eno izy. Eno iny fanahy fa hitsahatra amin'ny asany izy. Hitsahatra amin'ny fisasarana izy ary ny asany manaraka azy. Inona ny asantsika? Fa inona ny asanao? De zao tenenina voalohany, mialohan'ny asako ara-dalàna etretin'ny olona hoe ny asako de manao asan'Andriamanitra. Alleluia. N'inona asanao? Na teknicien ianao, na mpivarotra ianao, na inona asanao? Na hôtesy ianao, na steward ianao, na ingénieur ianao, n'inona? Mialohan'ny zavatra rehetra, manao asan'Andriamanitra. Fa tsy ny asa maha steward anao no andehananao any an-danitra, ny anaraka anao, fa ny asan'Andriamanitra nataonao. Ny fanira tsy raha nataon'ny olona manaraka azy any fiainatsika io ary de aniratsira foana izy any. De voaka teny maloto foana ny vavany any ary tsy mitsahatra mandrakizay. Fa ny olona nanompan'Andriamanitra hiporotra fiderana foana ny fiainany vavany mandrakizay. Zany ry havana. Indro ny faharetan'ny olona masina. De izay nitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy. Resy teny avy any an-danitra soraty, sambatra ry zareo. Sambatra ny maty. De zay maty eo amin'ny tompo. Ahita zany ianao olona maty fa tonga de sambatra. Tsy mampalahelo zany ny olona tandrina didin'Andriamanitra hoe ry tena mampalahelo fa de maty. Sambatra ny maty. Ary ho faty daholo tsika menakavy reto. Fa sambatra. De manomboka eo voasoratra avy any an-danitra mihitsy mibaiko teneny hoe sambatra izy. Io maty io sambatra. Za rehefa nandray ampy tadidiko mihitsy zahay. Nofon'ny mampionana ndray ampy tena nahakasika ny foko ary tena tam'izay izy ianao ohatry ny zazakely izy namoa anahy tamin'ny alina ny tomany fa nanofo zavatra mitovitovy amin'io izy ndray ampy zay. Lava moa le tantara fa aorinao mety ho tantara iny ihany zany fa nahakasika zay nanofo maty izy. De nanofo izy rehefa hoe maty nisy ny tifitra de niala ny fanahy de izy mbola mahita ny vatany eo aminy tsirina. De za tena mba nanamarika anazy zao ny zavatra tao an-tsainy voalohany anatin'ny nofo izany tsy rehetrarehetra nofo. De zao ny teny voalohany, sao de mba mitanjaka ny paoziko maty io. Zay aloha ray. De zany mba tena nanana saina, sao de mba mitanjaka ny paoziko maty mitsirary eo. De faharoa manarakaraka an'izany tena izy an-tsaina. Eka ka ho alevina inga ny vatako io, ny vatan'le maty io.
fa sao dia mba entina any amin'ny hopitaly hoe dia velona eo a za tsy teo velona tsoa satria tiany be le toerana misy anazy ary efa nahipahitan'Andriamanitra azy tamin'izany io toerana io paradiso io le toeram-piandrasana le toerana itsara tadidiko izay nofo ary tena nitondra ainga vaovao teo amin'ny fanomponain'Andriamanitra mihitsy izay nofony izay teny zavatra tao anatin'ny saina ony tao anatin'le nofo tsy te matahotra be sao dia velona tamiko indray le vatany hoe tsabona dia velona satria vao velona izy dia verinao indray zany izy fa tsy ao amin'le toerana mahafinaritra tsony tsy tena tadidiko izay ravana ny olona maty a ka olona nanompan'Andriamanitra tsy te hiverina eto amin'ity tany ity tsony satria ny ary-maty izy paoly hoe ny fahafatesana rangana azaoko tompony a tombona anany maty a satria fantatro fa tonga dia hiaraka ao amin'le saly d'attente hiaraka amin'ry Davida hiaraka amin'ry Abrahama hiaraka amin'ry Isaka ary hiaraka amin'ny Lazarosy tsy Lazarosy mahatra tsony fa Lazarosy ilay tenenina hoe fa ampifaliana androany za te hanao antsoava amintsika rehetrarehetra miandry atsika ny fiainatsika tsy manozona anao akory zany hoe mantesa daholo tsy zay tiako tenenina fa tsika ho faty daholo ary mialeto ny fofonaitsika farany a mijanona dia misokatra ao atsika ny varavaran'ny fiainatsika ho ao amin'le fiainatsita Sheol ve ianao sa ho ato amin'le fiainatsita Gehena ho ato amin'ny paradisa ve ianao sa ho ato amin'ny helo ndao tsy andro takan'le jolay tsika hoe amin'ny ora farany andao faritatsika androany raha mbola mampisalasala anao a andao faritatsika androany zay androany izay manokana androany tao amin'ny commencement tao amin'ny groupe tao dia tena ary mahafinaritra nentina hatramin'izao toriteny zao zavatra niainana androany dia tsisy afa-tsy resaka fiainana mandrakizay misy nahita fahitana atao tamin'ny alina fa tena efa akaiky kely Jesosy efa tena akaiky Jesosy tatoato dia matetika ny fahitana sy ny nofy milaza hoe miomana fa tena efa akaiky ariava manakaiky ny fiainatsita eo ampotitsy ny vavahady ny fiainatsita isika menakavy teny aminao androany andao a faritana manomboka eto fiainatsita aiza ry izy amin'ireo fiainatsita reo no terina isatsika raha miala eto isika fantatrao zao ny lalana makany fantatrao koa ny toerana ovatanina fantatrao mombamomba ny zavatra iandry afaka faritanao androany manaova takan'le jiolay samy mamaritra ny fiainatsita hidirana ao arinan'ity fiainana ety ivavakytsika amin'izao fotoana izao ivavakytsika dia tena mangataka aminao mihitsy androany hoe Jesosy a mangata mihitsy ianao hoe Jesosy io za teo any am-paradisa Jesosy ampy zay fijaliko teto zay ary raha tsy nijaly anao fa nanana ny ampy nentina nataonao zay tena hoe tiako hitoy zany Andriamanitra misy olona veravana te hanajanona fiadanana zany hoe leo an'izany fiadanana zany a raha nentina nataonao misy olona menao antsika ty mpanan-karena zany olona zany tsy ratsy ny manan-karena tsara ny manan-karena aza matahotra ny anan-karena aza matahotra ny anan-karena fa tsy hoe zay manan-karena ka ho very fa raha manan-karena hoe mamaritra ny hoaviny dia miadana izy eto atany misantatra sahadiny ny any an-danitra nefa ninona fiadananao eto tsy izy sy azo hoarina ao amin'ilay toerana atao hoe Sheol Sheol na ny paradisa zay nanomezan'i Jesosy rendez-vous an'ilay jiolana namaritra ny hoaviny tiako ianao ay amaritra ny hoavinao androany raha mety aminao dia andaontsika rehetra andohalika andaontsika rehetrarehetra andohalika andao andohalika tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao a na zay eto tokantranao dia andohalika avokoa amin'izao fotoana izao andohalika tsika dia hivavaka dia teny hoe Jesosy a tsarovy a tsarovy fa tsy maintsy eo anoloan'ilay varavaran'ny fiainatsita Jesosy mba tiako Jesosy anao rendez-vous aminao taka ny rendez-vous anao sy ty jiolay ty taka ny rendez-vous anao sy ty jiolay ty Jesosy ilay nomenao tokony anao hoe anio alleluia
dia iona aminao iona amiko any paradisy ianao dia tokoa izay Jesosy mba te iona aminao any a mba te iona aminao any izay rehetrarehetrarehetra Jesosy eo tsisy olatsaka andalana tsisy tonga any amin'ilay toerana atao hoe gehena any amin'ny elo any misy ny ratsy fanahy ary misy ny olona hijaly fa zay Jesosy a te vaovao Seol izay te vaovao paradisa soa zay te hitany Abraham zay te hitany Isaac zay te hitany Jacob zay te hitany Paul zay te hitany Davida izay te hitanao zay Jesosy te hiara hifaly aminao zay Jesosy androany Jesosy malalo raha azonay atao dia mba te hamaritra izay androany ny fiaina tsy hita andehananay Jesosy mba te ho any amin'le tsara Jesosy tsy nahafapo anay teto amin'ity tany ity Jesosy naratra zay teto Jesosy nahantra zay teto Jesosy noly zay teto Jesosy reraky zay teto Jesosy te ho any amin'le toeram-pitsaharana izay raha miala eto Jesosy te ho any amin'le toerana mahafinaritra izay raha miala eto ma te ho amin'izany toeram-piadanana ao amin'ny paradisy fa te hiona amin'ireo mpanomponao te hiresadresaka amin'ireo mpanomponao maty zay te resadresaka amin'ireo mpanomponao joratra amin'ny farany te resadresaka amin'ireo mpanomponao mitandrina mididinao Jesosy te hiresaka amin'ny anjely zay amen Jesosy te hiresaka amin'ny anjely zay te hifanerasera aminao zay Jesosy te ahitany jiolahy anankiray nomenao rendez-vous io zay te ahitany Peter zay Jesosy io mangataka aminao amin'ity androany ity Jesosy mangataka aminao ameko alalana ianao hanao zay rehetra azonao atao eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainany vady aman-janako eo amin'ny fiainany reto ralasana bavy reto mahatonga anay ho tonga any Jesosy tsy manenina ny hevitra zay avy aminao ny fitantananao mahatonga anay ho tonga any Jesosy raha valim-bavaka na fitahina no hatongavanay any dia omeo anay zany na fizahan-toetra fa zany ny hatonga anay any dia omeo anay zany Jesosy fa zay te hitsahatra Jesosy raha miala eto zay te hitsahatra raha miala eto zay te tahaka ny Lazarosy vitatreo ny fangatana vitatreo ny fitanotaninana sakafon'olona vitatreo ny fiangaviana olona vitatreo Jesosy ny fanambatambazana olona vitatreo ny azakazaka vitatreo Jesosy malala ny fitototona fa hiditra amin'izany hoe fiainam-pifaliana Jesosy hiditra amin'izany hoe fiainam-pahasambarana Jesosy malalo zany ny faniriana ireto mpanomponao reto zany ny faniriana ireto mpanomponao reto tompo dia mba tanterao aminay zany tanterao aminay tsirairay avy Jesosy malalo zay te ho voavonjy zay te ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsy tiana ho verimaina zao fotoana mety foy fa tena nanomponay anao Jesosy zay te ho any an-danitra zay te ho voavonjy zay te ho any aminao Jesosy zay te hifamihana aminao Jesosy zay Jesosy te ho voavonjy zay tsy te handehany amin'ny fiaina tsy hitany amin'ilay ratsy tsy te hijaly zay tsy te hatahotra izay tsy tianay zany hoe setroky ny fijalianay hiakatra mandrakizay zany fa irinay ny feon'ny fideranay hoe mpokamanitra hiakatra eo anatrehanao mandrakizay Jehovah Andriamanitra tsy toa le tsy manolo tena androany samia manolo tena izy mety anao anisan'ny olona be tena andeha tamin'ny toerana tamina fiainana tsy nety asarato mihitsy ny tananao atokantrano dia mitenena mihitsy anao hoe Jesosy hanoloana ny vavadin'ny fiainana mandrakizay ianao efa miteny miomana eo amin'Andriamanitra ao dia hivonina ny amin'izany zay Jesosy tsy fantatrena ny orana ny andro na ny fotoana ny hataperan'izao azakazaka ataonay izao na ianao avy na zay hiala ety Jesosy fa na ianao avy any amin'ny rahoan'ny lanitra na zay hiala ety te hifankahita aminao zay Jesosy
te eo aminao zay Jesosy a te hitsahatra mandrakizay eo amin'ilay paradisa soa eo amin'ny fiainam-pahasambarana eo amin'ny fiainam-pitahina tehirizony tsirairay azy araka aniranay talohan'izao torite zao mba tehirizo Jesosy a tany mafy zay fa tsy mahatananao Jesosy a ary io lalana azavao ny dianay amilanao zay zay raha tsy araka ny sitrapona nataonay talohany ty androany ity le vony amin'ny rahanao Jesosy fa hainao atao zany le vony amin'ny rahanao Jesosy a fa hainao atao zany fa zay teo any an-danitra zay Jesosy teo any an-danitra zay Jesosy teo voavonjy a tsy misy alahelo ohatry zany raha mafy fotoana nialy ety zay nefa very sanatry hoaizany alehanay Jesosy nga zay Jesosy afaka hibebaka ntsony amin'izany androany zay mbola afaka mangataka aminao hovay zahay apio zahay mehoery zay ho tonga zanak'Andriamanitra ty sotra Jesosy malala derany aza ny sotra sy voninahitra efa nao hatramin'izay dia ho anao akasitraka Jesosy a voninahitra anao mandrakizay a halleluja amen angatantsika hivavaka raha nabavintsika maheny soa amin'izao fotoana izao tondratsika anaty vavaka nabavy maheny soa avy eo tondratsika ao anaty vavaka nabavintsika rodinina miaraka hivavaka aritsika Jehova tompo mahery mpanjaka amin'ny mpanjaka rehetra mideranao izahay mitsokanao zahay Jesosy a manaratra ny voninahitra izay efa ao aminao izahay misaotra mankasitraka noho ny fitiavanao lehibe mpanjaka ianao mpanjaka eto amin'ity fiainanay ity ary manam-pahefana ny amin'ny fiaina tsy hita izay andrandranay amin'ny paradisa Jesosy a fiaina tsy hita izay irinay hiara-tsambatra aminao ratsy izay irinay nefa mila niezaka vety aminay Jesosy a tehirizy izahay nomendrika niaraka aminao mandrakizay ao amin'ny fanjakanao aza vela iova zahay Jesosy a ampizo ao afanamponay izao iorina mafy ao amin'ny finoana Jesosy a tsy ho vita sentro sanatria fa fahavononana hifikitra aminao lalina kokoa miaraka amin'ny fahadiovanko izany dia mila ezaka avy aminay Jesosy a fantatrao izay rehetra fantatrao ny ao anatinay hainao ny lalina indrindra izay eritreretinay sy saintsainay ny anitokana irinay sy antoko sinay Jesosy a dia ny ho any paradisy any an-danitra ao ratsy izay matoky izahay fa omenao anay izany satria sitrakao noho ny finoana izay efa inonay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity eto aminay eto dia maro ny salasala satria mandinika sy mahita amin'ny fahalemeny Jesosy a kasio izy ireo anao toy ilay jiolay mivalo ilay jiolay mibebaka nahazo ny fitiavana farany taminao kasio izy ireo satria miendrika azy ireo koa paradisa Jesosy a fitiavana angenao ampibebao zay rehetra tompo ny andrandra ny lanitrao tsy nivalom-bavaka ny joronay eto Jesosy a fa niaraka aminao any amin'ny raha olo lanitra indray andro any sambatra ngeze Jesosy sambatra zay rehefa miandrandra amin'ny paradisanao misaintsaina ny fahasambarana miaraka aminao rahatry izay rehefa manao ny tsara kosa Jesosy a dia tehirizo tsy io fa hifikitra mandrakariva mandrakiavinao sy villanana Jesosy a fa ho faly eo aminao mandrakariva tsy manavaka ianao tsy manaraka fa mamonjy ny marina sy ny mpanota mibebaka koa dia ny mbola velona zay Jesosy a mampanjaka ao anatinay rehetra ny fonanao masiny mba hiandrandranay sahady ny lanitra izay homaninao anay Jesosy a azavena ho tara na ho diso anjara amin'izao fanavotanao zany zahay ary ireo rehetra mahain'izao vavaka ataona izao amin'izao fotoana izao dia kasio satria mbola ora ahafanao mikasika azy ireo tsirairay avy
ora mbola fana miomana mba ho toan'ny lazarosy ohatrany abrahama indray androany nigokany amin'ny fahasoavanao sy ny fitiavanao jesosy a na feno fahorin'ny tany aza ny fandalovana eto amin'ity tany ity dia faly izahay ao aminao jesosy a faly satria manana anao manantena ny lanitrao fantatray jesosy a fa tsy ampitombo ny asonao tsy ampitombo ny herinao izao vavaka tenao ataonay izao satria efa mahefa zavatra rehetra ianao fa kosa manampy anay ho voavonjy manampy ny finoanay manampy ahatonga anay ho any am-paradisa rahatrizay koa masiny ny hevitray ny teninay ny asanay ny ataonay rehetra jesosy a ny faniriana rehetra ao anatinay mba tsy ho azony mba tsy ho azony jesosy a ahomendrika azony tomboka siany lanitra zahay fa tsy azony mariky ny depoteny tany ka miala aminay fofonananay jesosy a dia tareto eo aninanao zahay ho ao an-danitra rahatrizay izahay sy izay rehetra voakasika izao teny izao vavaka nataonay tamin'ny andro sabata masina ity ary fikirikikitra ho fahamarinanao alleluia amen Ataontsika hivavaka raha navavantsika rodinina amin'izao fotoana izao sotra mahina sotsika tao anatin'izay vavaka izay mbola iara hivavaka isaoranay anaty Jesosy malalao isaoranay ny lehibe ny fitiavanao anay isaoranay ny lehibe ny famindrampo ataonao amin'ny tsirairay avy isaoranay ianao satria nampionanay eto ny fifandaharana zao an'izao satria fantatray Jesosy fa tia zahay tokoa ianao miantsontsonay ianao Jesosy mba tina hanaradianao mba tsy ho very amin'izany fiarany amin'ny hely izany zahay tsirairay avy tianao zahay Jesosy mba samby ho voavony amin'izany fiainana mandrakizay Jesosy malalao isaoranay tokoa ianao satria nampianatranay ianao satria anao le materika amin'ny hospitaliana izay hamonjy anay zanak'olombelona fantatray Jesosy eo fitiavana lehibe tokoa izany atesiny zahay Andriamanitra miaiky zahay miaiky amin'ny fahasoanay zahay miaiky amin'ny fahamarinana izay nataonay zahay ka resy ny fonay Andriamanitra ireto zahay Jesosy mitoraka eo aminao Andriamanitra eno vavaka izahay Jesosy malalao satria miantsoantsoanao zahay araka ny teninazy manao hoe tia hiantolona marina fa hiantolona bebaka eo aminao mba hazahoana izany famonjena izany atety tompo ireto koa ireto vahoaka an'azy miaina izao hafatra avy taminao teny Jesosy malalao izay naheno izy re Jesosy tamin'izany amin'ny helo izany tiatan'ny helo izany efa henony reheteto izay miatriky teto Andriamanitra ary tiatan'ny fiainana mandrakizay zany henony izy reheteto Andriamanitra aoka ny fanana masina hikasiky ny fony tsirairay avy izay niatriky ity fotoana ity izay niatriky izay fiderana teto izay niatriky ity toeriteny izay nalefa ny mpanompona teny engany samby voakasiky ny fony tsirairay avy raha mbola misy tsy nanatoanao mbola misy vita izany batisa tomboka eo aminao aoka samby reda izy reo efa ora farany izao Andriamanitra efa hoazy tokoa ianao Andriamanitra efa nikaiky Andriamanitra asempo izy nay tokoa ny andro iavianao zany fa tahaka ilay ireo mpangalatra izay tsy magnokony izy reo Jesosy fa azy halaka azaran'izy ireo satria Jesosy ndesiko ianao manambara aminay ianao mampiomina anay ianao mampidefika anay ianao engane Jesosy samby bebaka ifo amin'izao fotoana izao izay miatriky ity fotoana ity izay manaraka ity fandaharana ity entiko mibavaka eto Andriamanitra raha mandasy olana izy ireo anah hitandrina izy ireo anah hiaro izy ireo anah hamonjy izy ireo satria manana fanantenana izay miaraka aminao ary tsy mahasarotsy zahay fa ianao le mpamonjy izahay zanak'olombelona afaka manafikina ny marary ianao afaka manangampoka ianao afaka manadimy rehetra zay mamatipasoanay iny Jesosy no tsesokisa
tane ianao aoka samby hatoky mahatrany farany izahay engane samby hanaradia nahatrany farany izahay samby tsy miendrika fanarahadianao fa hirosa trany na olana na ino zavatra mandaly eo amin'ny fiainanay na mandaly fahendrehana izahay tiatemponay izany jesosy malala ao fa hirosa trany amin'ny fandokoananao mba hidiranay any amin'ny paradisa vaovao izany mba hidiranay mba zahoanay izany fifaliana izany fahasambarana izany no irinay jesosy mba samby hovondy ny fanahinay rehetra na damijaly azy izahay eto ambony tany kanefa mba lahanina anjara amin'izany fifaliana izany izahay aoka ianao hikasiky folo tsirairay avy amin'izao fotoana zao atehirizy koa izahay ato groupe samby hirosa trany sy hiendrika fanarahadianao andriamanitro engane jesosy hanahana fiainay hitory ny teninao isanandro ary tsy hita hanakatatina ho anay tsirairay avy amin'izany fandokoananao izany apetrako eo ampilatananao akanisady osy satana tena ketona tsy manatery amin'ny fahifana eo amin'ny tsiray avy isaotare eo halleluia amen Alléluia, alléluia. Misaotra betsaka n'izy amin'ny rahavavitsika anabavy mahitsy avy any Italia sy anabavy Rodina avy any Koweït izay mitondra zany vavaka mamy tena matsiro ary mahatoritory fo zany ry havana malala ho tahin'ny tompony antsika tsirairay avy Andriamanitra manankiray-pahasoavana anio omba antsika rehetrarehetra misaotra anareo amin'ny rahavavy dia Jesosy amaly fitianareo tamin'ny asan'Andriamanitra ngezabe izay nataonareo teto androany. Anao hira anankiroa tsika anao hira ray aloha tsika tsika anao hira fiderana amaranamparanatsika ny fotoana amin'ity androany ity. Ao ary neto antsika zany zany hoe tany mafy a Jesosy alleluia fialofako tsisy aya fatokiko tany mafy a Jesosy tehirizy toetra Adevenue tamina fahanao Jesosy tonga mpanompo mpanompo ny fahamarinana tompo anomponao e tany mafia tehirizy toetra nawao kafi ifikitranao tany mafia Jesus tehirizy toetra nawao kafi ifikitranao atizay tetsimbanandawai fatetua Jesus go! Tany mafia Jesus tehirizy toetra nawao kafiry ifikitranao
Jesus, there is redemption now. God see if we can jump now, come on, feel Jesus, there is redemption now. God see if we can jump now, come on, feel Jesus, there is redemption now. God see if we can jump now, come on, feel Jesus, there is redemption now. God see if we can jump now. Samiane tsika rehetra egnane samy voatahirin'Andriamanitra daholo tsika mianakavy. Anao ira fiderana roa tsika sisa amarana tsika ny fotoana satria mbola andray fanasan'ny tompo tsika ao amin'ny groupe rehefa aveo satria voalohany volana androany ao azy eo azy nanira anankiroa dia taperitsika ny fotoana fa isany fandraisana fanasan'ny tompo tsika eo azy tsika rehetrarehetra. Mitagaima ifyana kweva vitesi tuntulune Tenyanzwatsinyaf Mitane giftesi mitungulune Asayisay Fankapanaye Nanzwatsitampakan Atlazay konaze Fatsivazivaze Sawatya fakere Fazamana na futona Ansovane danisa Simantirai sikufona Ansunane manise Sawamana na futona Ansovane danisa Simantirai sikufona Ansunane manise Oh yeah yeah Oh yeah Oh yeah yeah Oh yeah yeah Oh yeah Oh yeah yeah Ansuninu fuzo Zominu fue mancasate Betantara mani manyanzare nansumate mi fai comilu comanduto mi fugge nansakane fa lanza lanza che mangia chissà pensaro tiae fa fanzamana na futona Simantirai sikufona Ansunane manise Samana na futona Ansunane manise Simantirai sikufona Ansunane manise Mi fantuka somata tuke Vofafanya Simantirai sikufona Ansunane manise Samana
sikifona azunani manije samanana mfutona azonani yaje simansira sikifona azunani manije azunani manije Haleluya. Kamanao iray farantsika amaranantsika fotoana azadinonao a mandray fanasany tompontsika rehefa aveo efa vonombonina amintsika amin'ny groupe ao a fa andraisana fanasany tompony amaranantsika amin'ny fotoana androany a fifaliana mahafinaritra be a nivoahantsika amin'izao andro sabata ny Jehova izao. Ndao ary ataontsika ty raha mahafinaritra be ty a rahanareo aminay mivady a dia tarika kiradio zany nanao antiry ty a lohanay nanao micro dia mba Alléluia. Ao ary tsika miara mandiha aminay nareo dia miara-miry aminay nareo a dia manampy anay ty izy rovavy rehefa aveo a amarantsika fotoana tiry ty a fifaliana be na tsika ty Iza mba niranareo taminay mianakavy kely moa tsisy olona nirafa-tsy zay teo a so dia venareo zany ve dia feo an-dralarado feo an-dralarado tanteraka mihitsy iny. Alleluia. An Jesosy ny voninahitra faranantsika raha fotoana e sotra nareo rehetrarehetra tonga teto a raha mbola tsy tonga ny amin'ny ranonanitra Jesosy a ary raha tahiny tompoka samy velonay na daholo tsika dia amin'ny latsinay tsika hiaraka eto a ao anatin'ny vavaka fiambenana amin'ny sivira sasany alina mba misy mangataka mba haverina hono izy Jonathan mety vera mba haverina hono
ndao veritsika farany satria vitsivitsy koa ira fiterana dia fantaro zany manomboka eto fa tsy playback koa fa feoanay mihitsy io alleluia impirombahy reto moa zay ndao veritsika lira teo ndao fity ndao finoana averitsika le hira dia ametsika voninahitra n'Andriamanitra amaranantsika li fotoana ao ary faranantsika amin'ny fomba mahafinaritra be ny fideranantsika androany ao ary ndao fity ao ary zay ataony eny ataontsika miara midola amineny Janu wabadani, aku kujai ni tanura bayenu ya. Nangade orang lupendar aletia tani. Miumana paya kaca. Akasini lani janu wabadani, aku kujai ni tanura bayenu ya. Ayala rewe, nangade orang lupendar. Letia tani, humana paiata. Ani chano misi letanana. Hirano maso tata fere tia tani. Oh ira ira mi pamali humana sekulani. Sakire misia tanade. Anandanto chano misi letanana. Hirano maso tata fere tia tani. Oh ira mi pamali humana sekulani. Sakire misia tanade. Anandanto Yavari Yusarua taluhu Yubula timi pai kala yura para Amula misi ni futona ibebana Asake barina lo chapa muari jeni tahu Satula saya karana Yubula timi pai kala yura Ulang sini futona ibebana Asake barina lo chapa muari jeni tahu Satulala naya karana Anetani chanu misi letana Hirano base tata fere tia tane Oh ira mi pamali numana sekulani Samire anane Anandanto Anetani chanu misi letana Hirano base tata fere tia tane Oh ira mi pamali numana sekulani Samire misi anane Anandanto Anadalija Yidekwa Tara Isarua Hallelujah Any an-danitra lay tanàna soa hoantsika tenero itsy ny tenanay hoe hoany aho hoe Jesosy dia samita iny tomparitsika Aki radio point radio 12345.com afahanao mieny nonjapeo Aki radio mbola te araka aminay ianao Aki radio point radio 12345.com dia maheno hiry ianao maheno toriteny ianao isaky ny adiny telo amiray amin'ny 7:70 maraina amiray amin'ny 7:70 misy toriteny foana samita iny tompo manoloka mamy anareo izay rehetrarehetra mahery izay daholo sotranareo nahatreny hatramin'ny farany. Haleluya.